Mavuki sui mavuki Suzabatsua Nimange Dayetana Awe mavuki Suzabatsua Nimange dia misaotra an'Andriamanitra lehibe indray tsika raha natratra an'izao zoma hariva izao indray mbola afaka hianatra hanovo hery eto amin'izao toerana izao indray dia team-piadoana dia hifonana kely no tamin'ny heriny androany satria ay moa fanotsy tamin'ny vokatry ny fifoazana tamin'ny heriny androany dia be dia be androany vao nahazo mesazy mihitsy marobe misy ve ny androany misy ve ny androany eo amin'ilay resaka communication somary apitsika kely aloha satria manjary lasa misalasala ny olona hoe misy ve ilay izy asa tsy misy ny tamin'ny heriny aloha ohatrany tsy nafantatra kely any hoe ny zoma hariva kay mivokatry ny fifoazana raha tsy efa henoko tamin'ny radio dia maneho fialatsingy aminareo raha mety hoe tonga teto ianareo nefany fa efa zava-dehibe satria efa samy tafiditra ao anatin'ny asan'Andriamanitra foana na dia ao anatin'ny fifoazana zany mino fa tsy nalahelo akory ianareo fa efa asan'Andriamanitra daholo ary tsara mihitsy koa ary teto mba mifanotrina tamin'ny fifoazana itsika dahoare manona an'izany dia andao iondrika alohantsika hivavaka androka ny fanaratsy hivavaka tsika misaotra indrindra Jesosy Kristy tompo fa tsy andronay mihitsy azo mahariva ny andro satria maro ny olona nahita fiovana Jesosy teto amin'izao toerana izao dia mijoro vavolombelona na any amin'ny Facebook zany na any amin'ny radio zany na miantso mivatana ihany-koa Jesosy tamin'ny fiasanao tamin'izao fotoana takariva ny zoma izao misaotra indrindra Jesosy ny amin'izany dia misaotra ny amin'ny fandaminana rehetrarehetra ihany koa fa zay Jesosy liana trany dia hanovo hery manoloana ny fahatsaranao sy ny fahalehibiazanao raha tonga eto nefa zay amin'izao hariva izao dia tsy faly mihitsy ny devoly satana dia mitady ny hevitra rehetra foana nakatsakana Jesosy ny fiasa ihany koa indrindra ny fiainonay izany teninao izany dia izany indrindra Jesosy Kristy tompo no iarahana iompo amam-panahy androana sy amin'ny tenan'ireo fanaratsy ireo ka ndreto zay Jesosy iaraka iompo hanona ny tenim-pahefana manao hoe o Jesosy lazaiko aminareo marina dia marina tokoa zay mino any asa tokony ataonko ary ianao asa lehibe noho izany aza izy satria izaho makany amin'ny ray ary na inona angatahanareo amin'ny anarako dia ataoko izany mba hankalazana ny ray eo amin'ny zanaka ary zao famantarana zao no anarak'izay mino amoaka demony amin'ny anarako izy iteny amin'ny fiteny izay tsy mbola hainy izy andray menarana izy ary na dia misotro zava-mahafaty aza izy dia tsy hampaninina azy zany ametra tanana amin'ny marary izy dia ho sitrana ireny sitrano marary atsangano ny maty diovo miboka avoainy demonia efa nahazo maimaim-poana ianareo koa mameza maimaim-poana ary indray Jesosy taminy fiadanana ho anareo tahaka nandrahandray ihany no andrahako anareo kosa ary rehefa lazany izy dia nanisy mifinaina ka hoy izy taminy raiso mifanay masina na elokizana velanareo dia voavela izany ary na aniza kosa ny tsy avelanareo dia tsy voavela izany amen misaotra Jesosy dia amarino eto koa ny teninao hoe manao ny rivotra hoira koa sy mimpanomboko tahaka ilay lafy mandory sy mandevina ka dia ndreto zay Jesosy iaraka anangana ny tanana iakavanana amodika sy andrava ny fanjakany devoly eto amin'izao toerana izao ko amin'ny anarany Jesosy manana anjara zany sotra indrindra Jesosy dia misy andrata fieno ary ianao eto amin'izao toerana izao araka ny habean'ny voninahitra ao tianao Jesosy Kristy tompony efa miteny hoe
eo amin'ny toerana rehetra izay tsoanareo ny anarako dia eo no maliko anareo sy hitahiko anareo ka dia eto indray no entsonahy ny anaranao fa ny masonao sy ny fonao tsy niala teto amin'izao toerana izao mandrakariva ary zany koa niazakazahana eto amin'izao zoma fanavozana sy fampirenan'izao fa dia misy andrata feno eto ary ianao araka ny abeany voninahitra ao fa voninkieno anao izahay mitenena Jesosy Kristy tompo ary aza izahay ny mena voninahitra fa ny anaranao rery ihany amen. Ndao ary hosokafa ny baibolinao eo amin'ny salamo metsika mamia voninahitra an'Andriamanitra. Salamo fa 3:30 satria hitady an'Andriamanitra tsika. Andininy voalohany ka hatramin'ny 5 vitsy zay dia nihira saotra sy dera hira saotra sy dera firana fifoazana izany. Mialohan'izany dia andeha nangatana antsika eraka amin'ny voninahitra an'Andriamanitra manao hoe voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery ihany aleluia masina 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 Jehova tompony maro enika mivonahany tany rehetra amen. Dia mbola ho ampitomboana amintsika mandrakariva ny fahasoavana momba ampiadanana avy amin'ny Jehova Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Ny salamo fa 3:30 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 5 hovakitsika miadana tsara mihitsy zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo manao hoe Andriamanitra Andriamanitra ianao mitady anao fatratra aho mangetaeta anao ny fanahiko maniry anao ny nofoko eto amin'ny tany maina sy mangetana tsy misy rano toy izany no jereko anao tao amin'ny fitoerany masina ahitako ny herinao sy ny voninahitrao fa tsara no ny aina ny famindramponao ny molotro hideranao toy izany no isorako anao raha mbola velona koa aho amin'ny anaranao no anandratako ny tanako toy ny vokitsoka sy tavy no avokisany fanahiko ary amin'ny molotra falifaly no dia rano ny vavako anao amen. Saotra sy dera no asandra vahoana ho Andriamanitra fa aina no nanavotanana ay famindrampono namonje baraisona riray ny saotra tolotra ovonina itra mandrakiza ay ovonina itra mandrakiza Jesosy io ino ny vava ataonay nayaminy anarany meowe ty mana ao ny asaye watany mboli anao yasa tao sinira irakanao karais ovonina itra ao karaisore ovonina itra vavaka itsika anondrika ny lohanay izay Jehova Andriamanitra ray manoloana ny fahalehibiazanao lehibe loatra ianao ka tsy takatry ny fisainanay zany fahalehibiazanao izany zany koa ny ondrianay manoloana ny fahatsaranao dia namindrano fo zay Jesosy dia nahatratra n'izao zoma arivo zao indray mbola nivozanay hery ahafanay koa Jesosy Kristy tompo mifantoka ny amin'izany fiavianao izany ny angatanay Jesosy tazomy zay fa tsy mahatananao ary ao ka ho feno ny voninahitra ao mihitsy zao toerana ray manontolo zao ka tsy misy ho hitanay eto amin'ity toerana ity afa-tsy ny voninahitra ho irery ihany dia ny angatanay Jesosy ampanginy mihitsy ny tabataba ny devily Satana mety misy ny fihevitra na fihevitray tsy araky ny fihevitra ao dia mba tsy ho zany no tanteraka eto fa zay tena sitraky ny fonao marina reto olo reto ny ala tany atokantrano mangetaeta teo iona aminao dia andreny feo anao sy ny fampianaranao izy Jesosy maniry anao mihitsy ny nofony ary mangetaeta fahalalana tsara avy aminao araky ny tena hoe sambatra nynona sy mangetaeta ny fahamarinana fa izy novokisana ho ianao ka dia misaotra indrindra
mankasitraka indrindra ny amin'izany rehetrarehetra zany. Ka dia ndreto izay tafahony eto indray hiaraka hanandra-peo idera sy hankalazanao ana dia tsy mba mahay tahaka ny fanao ny anjely sy ny olo-masina any an-danitra any ary izahay izay voalaza hoe mitalakotrokotroka tahaka ny mivaratra ary mirondrona tahaka ny rambe dia tsy tsotra ihany Jesosy ny fahaizanay mideranao araisy fa tena vokatry ny fonay rehetra manao hoe masina 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 Jehova tompony maro enika mivonahany tany rehetra amen. Petraka isika rehetrarehetra dia misaotra an'Andriamanitra lehibetsika ny amin'ny fionana ny zoma fanavozana sy fampiorenana ary raha hoe tsy misy ilay izy dia lazaina any amin'ny radio rehefa tsy misy dia matoa zany tsy nitenentsika tany amin'ny radio tsy misy dia misy foana. Misy koa moa androany ny efa nandeha omaly ny fanokanana any Tomasina manaraka an'izay anko ary na izanajanary nefa dia toizantsika foana ny fampianarana dia mezaka anko misy namantsika maromaro vitsivitsy mantsy ato manontany hoe zay pastera zao tsy afaka fa any Tomasina dia misy zavatra jerentsika foana ihany eto na izanana janary akatsika an'izay fampianarana sy fampahirezana zay fa raha tiako raha mety fotsiny ianareo mba ahafatsika mampaka tsara an'le communication antsika dia jetika ingera lasa ty dia etonao dia alohantsika angambany somary anao karazana inona moa zany analyse kely atsangano hoe ny tanana zay tonga eto ianareo ka hoe amin'ny alalan'ny Facebook ny andrenesanareo hoe misy ny zoma fanavozana sy fampiorenana dia atsangano ny tanana zay mijery Facebook atsangano ambony mba hijery avana anazy ka aza ampidinina mihitsy hoe Facebook ny hijery avanazy dia mba hisainao kely tsara ianao mandray misy taratasy stylo kely ve any mba raisina zao mantsy mahatonga amin'ny teny an'izany raha tsisy moa dia tsy hainao iny any eny foana zao mantsy ny communication zany ohatrany tiako amafisina kely satria lasa misalasala be nareo dia lasa ohatran'izao tsika eny afarana sandranay misy tonga dia tsy tonga satria dia olona lasa tsy fahatantsony hoe misy vele izy sa tsy misy dia nanareo raha mitarainaty 12 nareo zao miteny ato hoe pastera zay tonga any nefa ndraindray zay tsy le zomako na ohatra zany dia zay manjary lasa mampakivikivy ny olona zay rehefa aveo sy mitoy le aim-panahy dia mba ahafatsika misy communication matanjaka dia ty raha lasa fidino mba angatahako androany andamina zay communication zay hoe mba ahafatsika raha misy zavatra mitranga hoe le zoma io tsy misy tampoka fa misy an'izao mitranga eto na misy an'izao raha ny tokony izy kosa aloha tokony mba efa fantatra meloa zany hoe tsy misy le izy fa ndray moa tsy fantatro meloa le izy dia lasa tsy voateny eto meloa le izy dia naray tonga eto ianareo dia zay nareo vao malala hoe tsy misy tampoka tandray ony le izy so ihany le teo zany fa nisy an'ilay zomany fivoazana dia manjary kivy ny olona rehefa misy an'izay foana hoe misy tsy misy misy tsy misy zay inona misy dia inona tsy misy dia ho raisinay ny zay coordonné ho an'izay rehetrarehetra manana Facebook le manana Facebook rehetrarehetra dia ao am'le hoe Alain Hyacinthe miaramila ny Christine jerenareo manomboka eo amin'ny lakamisy eo any mandefa azy na amin'ny lakamisy eo zany na ihany koa tonga dia mba hanamafisana an'le communication zany na ihany koa latsinainy dia efa mandefa aminareo manao hoe tia ny programme antsika mandritry ny herinandro dia ao anatin'le programme iny asika hoe ny zoma dia zoma fanavozana tia ny loha hevitra amin'ny heriny androany dia ho avy eto zao pasteur iraka mamilalaina dia hitondra amerina an'le vidéo an'le apocalypse iny izy dia hoe inona marina zavatra mitranga dia mampalahelo mantsy rehefa vita le izy dia zay am'izay vao manontany olo hoe tsy araka le tamin'iny pasteur zay tsy teo tsy afaka zay tsy nalala hoe nisy dia mba amafisina zany le resaka communication mba hampatsara n'ilay fiarahantsika zay ny anankiray faharoa manarakaraka an'izay indray izy andray nareo no mahalala re zoma fanavozana sy fampirenana hoe misy fa ato tananandrano reny no hainony azy amin'ny vaovao-mpiangonana rehefa lahady atsangano reny tanan'izay rehefa lahady reny atsahamboto aby ambony azy afadindrindra dia ono saika antany raha tsy misy zany le vaovao-mpiangonana lahady dia inona no andrenesanareo anazy dia zoma amin'ny vaovao-mpiangonana ihany koa zao mantsy matetika moa resaka communication mantsy important be izy io dia ozy izy le pastera namako zay tamin'ny voalohany zao mihitsy nataony sa pastera ozy izy tsy tia misehoseho zany mihitsy dia zay ny tsy karakaradio dia miezako fotsiny izy satria nitovy anaty aloha mihitsy koa izy le toepony dia hoe tsy tia misehoseho dia izy mantsy anazy aveo anay tsy tia misehoseho dia nandeha amin'izay ny fotoana tsy tava voaka piry mihitsy ga reny tamin'le fanohanana rehefa lady mitandrina fa zara raha misy olona foana dia nanontany izy fa ahoana pastera mahatonga anao be olona be rehefa lady mitandrina zay ka le amin'le radio any mahatonga an'io
satria zay ao am'le radio de fantatry ny le misy le izy raha izany koa mba ao amin'ny radio koa de sava ngaisy ndray ianao ao amin'ny radio ho fantatry ny olona azonareo am'izay le tsy fahaizan'ny olona manavaka an'le miseho sy ny hoe tsy miseho ny makao amin'ny radio sy ny resaka communication tomboky tsy fisehosehoony fa mahatonga ny olona io lasa mirohatra be any amin'ny fiangonana sasany regny na de ataontsika zavatra tsy de misy na loatra raha ny tenenany vokatra ilay communication le télisme mandeha téléphone de rehefa mandeha téléphone de ohatran'ny hoe lasa marina za re olona tena tsy tamin'ny voalohany tena tsy nieritreritra mihitsy hoe izy mpanaraka raha be zany hoe rava ny didy folo zany tena za mihitsy hoe tsisy anaraka an'io zany na de olona atao hoe bady tsy mianatra mihitsy ary tsisy anaraka zany hoe rava ny didy misy extraterrestre eto ambony tany laniny extraterrestre zay tsy mino an'le yahosoasy rehetrarehetra fa rehefa nandeha ny fotoana hoy izy mivazaha le voary feno hipoka amin'ny fiangonan'le olona taty arina resaka inona ary zany raha fantatrinareo le communication satria asehony amin'ny tele isan'andro le zavatra atao tamin'ny andron'i Jesosy ry havana de tsy mbola nisy aloha ny tele sy ny radio noho izany tsy hoe raha tsy nanao an'izany Jesosy de hoe tsy hanao an'izany ko tsika rehefa ty amin'ny fotoan'andro fa isorantsika an'Andriamanitra ary misy ny tele sy radio ahafana mampita haingana ny resaka communication de zany ny angavo mihitsy moa tamin'izay hoe mba mijorovavolombelona hoe le avany la réunion le avao aiza koa ty le ato ina moa ty nosy le ato arabo ato de mandeha lasany izy le mitady asa de le nalaza be teo hoe Liban de tao Chine de tao la réunion de France anankiray de misy anankiray zay koa tao misy tsy tadidiko anara-tanàna mijorovavolombelona ato vokatry ny fijerevana fotsiny amin'ny alalan'ny ty ina moa ty Facebook no nampasitrana anazy satria rehefa atory izy hoe apetrao ny tanana hoe mbony lohanao de nanao izy pasteur de nandoha be mihitsy tamin'le nanao an'le izy de zay tsara nge zany tsy voatery makany nge ho aza na makany dada na makany mama na makany zoky fa rehefa ampiarinareo fotsiny le zavatra atao de tsy maintsy mahita vokany de zany mahatonga anao hoe tena mikiry amin'ny resaka communication satria misy olona tsy ho afaka eto tanana rano zany mihitsy izy de misy olona koa zao any afaritsy sava manaraka amin'ny vatana de tsy rory mandidy ihany koa le nolazaiko anareo le hoe tany zay le niaraka tany de ozy le olona hoe ianao pasteur amin'ny téléphone nahitany ianao le fandresako anareo de memoa hoe fa zanga ao amseho télé zany ho aty aminareo de afa télé aiza ary zany télé inona ary zany isehoko aty zany aike ty zavatra ty le zavatra alainy eto afaka alefa amin'ny vatana amin'ny télé ao an-trano izy io de manaraka an'io amin'ny télé le olona dikan'izany zany important be mihitsy le fandraisana an'le izy de gaga ianao fa manapaka ozina ny akamaroan'ny fiangonana vokatry le zavatra ataontsika zoma fanavaozana sy fampiorenana izay tsy hoe zafa be de be no mifandimidimby eto itsika de zany mahatonga sarotiny kely amin'ny resaka communication hoe tokony amafisina ny resaka communication ny lasa matetika ny olona manelo zavatra ratsy no aingana kokoa no ny vaovao mahafaly za zao misy toana ho any teny taminareo hoe aren'ny fampianaran'ny pasteur Iraka Alain Samuelson reny nge aren'ny fampianarana Larbi maraindreny hoe tsy voaviditsika volo zany de nefa jereko ao anatina communication na Facebook tsisy manao partage le izy na ray ary zay tena tsy ina mihitsy ho any malagasy amin'ny fitoriana ny filazantsara fa miteny aminao fa na tsy anao ary na mitory mivatana an'le filazantsara amin'le olona fa mipartagenao tany amin'le olona izy de inona liana azy de efa fitoriana ny filazantsara zany misy olona avanange tato Kazomange de nanao latsinainy inona moa le latsinainy takarivo amin'ny fampizara de mba niteny izy hoe mba ianao fa kozainay le amin'ny takarivo amin'ny fampizara ao neny le olona zay tsy mpiara mivavaka tamintsika de nampianarina momba ny ozina fa lazaiko anao fa izy mianakavy ray trano 12 ry zareo ny tao trano resy lahatra ny tapahana ozina maraina parivony andro tamin'ny resaka partage fotsiny hoe mba enoy rehefa nieno izy de hoe tena za mihitsy mahazo anay marina mihitsy le voalazan'le kozainy de tsy le voalazako marina rehefa le voalazan'ny baiboly no marina dikan'izany zany le partage nataon'le kozina anay no naresy lahatra an'le olona teo an-tanàna azonao zany hoe ianao zany mety ho lasa fitaovana mahomby eo am-pelantanan'i Jesosy rehefa hainao ny mitrandraka ny zava-misy mety tsy za le mampianatra ao anatin'le izy za zao tena mahita ao anatiny hoe tsara be za amin'ny fampianaran'ny pasteur Iraka mamy lalainy zany tonga de partageko amin'ny olona rehetrarehetra ty re olona enoy ty fa sao mahavonjy anareo zay andraiko zay efa mitovy zara na lena mpianatra na leny zara satria tsy tafazara izy raha tsy nisy an'le zara ary tsy voaray raha tsy nisy an'le mampianatra
azika ve zay resahako zay noho izany tena say mihitsy raha mamerimberina n'izao foana hoe aza miandry ny fahavalontsika iroborobo voandray andraikitsy fa aza vela iroborobo mihitsy izy fa tonga de mandraisa andraikitsika alony fa raha zao zavatra misy zao tsy mampitahotra anareo raha mamerina injato kely mamerina an'izany fa raha zao zavatra izy zao de pays musulman tsika afaka kelikely eo satria tena angana be kokoa ny communication an'ireo efa manomboka manana fandarana any amin'ny radio zao reo de manomboka manana fandarana any amin'ny télé reo na any amin'ny TVM ny olona zany angana be any amin'ny resaka communication de za miangavy anareo mihitsy ninona zavatra ambare atsangano ny tanale manao Facebook rehetrarehetra teo azafady indrindra tsangano reny anareo miangavy anareo amin'ny anaran'i Jesosy mihitsy ninona renareo ao amin'ny radio Fiotazantsoa tsy voatery za ihany satria tsy ny anarery ny marina na nefa ninona maheno anareo fampianarana larobi reny mahavara mihitsy manao partage maximum jerevinareo tsara tamin'ny tambanjotra nisan'ilay artiste anteny ratsy be iny tsy za mo tsy niteny hoe jerevy fa tsara raha tsy nahita ianao fa nisy an'iny tao anatina adiny ray iny efa nisy partage eo amin'ny 300 sa 200 nizaran'iny zara teny ratsy zany vetivetika tonga de miely fa ny vaovao mafaly coince araikitsika itsika ihany angeno mampiraikitra amin'ny fitoriana amin'ny filazantsara fa rehefa tapitra voatory ny filazantsara de ho avy amin'izay Jesosy de ny mampiraikitra azy satria za manana adidy tokony hitory nefa tsy manao de ozy ianao ka za paster tsy mahay mitory teny tsy voatery anao le mitory teny fa ny anjaranao de maninona mizara an'le izy zany zao tena mila ianarantsika mihitsy zany za tamin'ny fotoan'androny mba hijoro vavim-belona aminareo za tompoko tsy tonga de mpitory ny filazantsara ohatran'izao hitanareo zao mpikirakira sono ny asako rehefa ary tsy mikirakira sono koa ary fa bata sono rehefa andeha ny groupe midera de za le mibata sono de mamelaka zao aiza tia napetraka de apetraka de mijery anjareo mitory teny am'izay rehefa avy eo de miaramody reo de bataina andray sono batao izy José de alaina mba manatsofoka hoe menamena eo am'le menamena maintimainty eo am'le maintimainty de atsofoka zay de ahoana andray ty table ty de hoe rehefa mitena de akarina isany akarina amreto izy ty de jerena micro asina hoe ein de eo am'le ein akarinao de mba mampakapakatra mampidipidina amlalonatra fotsiny ataoko raharaha zany fotsiny tamin'ny voalohany nandeha ny ray volana roa volana telo volana de zay fotsiny ataoko raharaha de taterina de hoe ary manina moa zany José ty raha mba alaina re de akoatran'le mitana table mba ianao daholo miassuré ny ina mo ny sono siny any de ataonandre le ampli ty fotsiny ahodiny de mba miregle misy an'izany hoe fa mety le izy fa mba te regregle fotsiny anao satria mba io ny asanao hoe tsisy atao afa-zay anao de mba lalalaoviny le micro de le olona rehefa miteny aza akarina tsony fa ao zany kenao mba te lalao satria anao tsy manao ninina fotsiny eo de mba mampiakatra nandeha indray ny fotoana de hoe ary maninona mo nga ianao ty tsy mba mahay manao fotsiny na de mitazona hitanareo le rehefa mira ny sampana de misy an'le inona mo le taratasy tazomo ohatran'izao reny de nanao impression an'ireny fotsiny de mampianatra an'io le ty finosana baoritra de tazomo ohatran'izao de zay fotsiny de nanomboka any anidry farany hoe nampanaovina tantara hoe anao ohatra ny bebe vavy zay fa alohanao ampanaovina tantara de izany anarako beva ny anarako tamin'izany nanao tantara ay za matavo zay la matavo ty koa de masosotra mihitsy matavo de zany fotsiny nalalany olona bevo isaky ny manao mandeha de aiza ndray le bevo de nijery fotsiny an'le beva nalina ny olona teo anatin'le tantara ndraindray de nanomboka hoe ary maninona anao moa raha mba mitoroky hoe fa ianao nga tsy mahiky zany nge piomany de nanomboka nianatra nytory tsikelikely am'izay de rehefa nandeha ny fotoana de zay vao tonga am'izao stage misy atsika zao zany hoe raha vao tsy manomboka mikely ianao de tsy ho lasa lavitra mihitsy fa ny tena nhitako hoe tombony de hoe ny assureko zay andraikitra miena zay kosa aloha raha vao misy andraikitra ray miena hoe tiany anjarako de vitaiko atsakany andava mihitsy zay ny mahatonga anareo hoe tratranareo to hatramin'ny fito alina ndraindray za rery ny tavavoaka amin'ny valo sasany alina ao amin'ny radio rehefa latsana isy talata tena vita nijery mihitsy hoe mbola misy zavatra mbola tsy vitako ve ato zay tena miteny mihitsy amin'jesosy hoe zay Jesosy ohatry za mihitsy rehefa miala ao amin'ny radio vity reo tsy zay vao miala atao amin'izay de assureo zany le tasy anjaranao ao amin'i Jesosy raha te ho lasa lavitra ianao de ny anjaranao zany raha mananao Facebook aza manao hoe sy ihany ny mitory-tena aloha tsy partageko sao de manao zao fa ny anjaranao aloha raha zay ny mety aminao de zarao aloha zay azo zarainy tena de mizara ianao de zarao partage zay anao andany fotoana akoatran'izay de ny anjarantsika zany rehefa misy de zo mahafanavozana de partagenao rehefa alefa publication zao ny amin'ny herinandroany de partageo amin'ny namana na mety tsy fantatra ary de ameo ihany izy fa iny ndraindray mety amin'ny voalohany mety tsy malina azy fa rehefa tonga amin'ny fotoana anankiray voatendrin'Andriamanitra hitady amin'izay izy an'io fotoan'andro io zay no ataontsika raikitra sa tsy raikitra aloha zay de mipartage no anjaranao
raha misy olona koa mandefa tenin'Andriamanitra aminareo amin'ny telefônina dia manaova koa partage ao amin'ny telma misy SMS 200 isa zay amin'ny sarany 200 ariary 100 isa 200 ariary mino fa tsy matiantoka be mipoketranareo raha ilana 200 ariary tsy matiantoka zany hoe ofenotsika filazany tsara mihitsy zany Madagasikara tena hoe avy tanjona dia tokana ihany Jesosy ny andovan'ny olona rehetra ny lanitra zany Jesosy ka ampiasaina daholo ny moyen rehetrarehetra na ny télé io mino zay fa ndray andro any tsy maintsy mbola isy ny télé na ny Facebook na ny radio na ny SMS ho ampiasainy zany mba hahafahana Jesosy mifanasoa mifanampy amin'izao fiainana izao ka dia misy andrata feno ary araka ny abeany voninahitra ao ho aza izahay mena voninahitra fa ny anaranao rery ihany amen mipetraka amin'izay aritsika rehetrarehetra ndao ary miroso amin'ny famalina ny fanontanianareo azy atao misy fanontaniana kosa efa napetraka nareo hoe fa tsy mampanina any efa tsy reraka raha mamerina anazy tahakany hoe atao aiza pastera le lohatsitsinjaza mbola nisy nameriny zay sotra ihany ozy izitsika hoe ilohatsitsinjaza rehefa tapaka ny didipotra dia na arinao na adoranao zay dia vita tsy mila resa be fa tsy hohanina intsony fady tsy hohanina intsony ilohatsitsinjaza tatididiko mantsy le fanontaniana tato dia efa mamaly fanontaniana faharoa ihany koa zay anisany napetraka nareo ny hoe le tavonjaza ao amin'ny fahavaravarana ve pastera tsy maintsy alana raha ny tena izy tompoko eniny valiny tokony tsy maintsy alana ny ody mantsy rehefa mipetraka ao amin'ny toerana anankiray ka roampiandry dia volo ohatra nisy ody ny levina sanatriny zany teto tao dia nasiana karoty eo dia rehefa roana dia volo dia maty aloha ny heriny dia tsy manan-kery izy mandrapavita amin'ny fitoam-bavaka atsika fa rehefa mialitsika ka misy olona manasina na misy olona milalao ody ndray dia maniry ndray le ody ao dia miverina manan-kery ao amin'le trano anankiray ny tsara amin'ny ody zany dia ongotana hatramin'ny faka mihitsy mba tsy haniry tsony ndray ka raha sendra nisy ody tavelo ao amin'ny tranony olona anankiray dia adina dia alana noho izany tsara indrindra le tavonjaza raha apoka na karo ary raha tena sura mihitsy fa teo ny nisy azy dia apohay mihitsy raha anao le trano averina mihitsy hoe raha anao le trano fa tsy hoe manofa trano ianao ka hoe napokanao ka izy nampanao anara zany ka le pastera nay tena apohay taony dia raha apokanao indray le izy fa raha anao le trano dia apohay hiala mihitsy fa mahasoa ny taranaka faramandimbinao zany dia ny ody rehetra tsy ny tavonjaza ihany fa ny ody rehetra mihitsy tsy maintsy alana zay ny tsara indrindra raha toa ka hanala ody efa nyresantsika teto hoe misy karazany roa ny fiseho ny endrika ody afaka mandrainao tsy zay mbola tsy nandray zany zay efa nandray zany dia tsy mandray tsony fa mamerina ny ody azo tsapaitanana tahaka ny hoe ody gasy reny boule de cristal reny zavatra ampiasaina hoe porte bonheur reny zavatra ampiasaina ihany koa mety hoe tia rehefa atao aminay dia miaro ny trano tahaka menakosy reny rehetrarehetra eny le hoe ody hita maso azo tsapaitanana dia ny ody dia zavatra ray misitona devoly na andrembiana devoly ka raha vao misy ody ao an-trano ray dia misitona ody maka ao an-trano iny dia zay ny tsy mampasitrana ny marary mihitsy ary raha vao tsy alana aloha le ody ao an-tranony zay vao esana izy zay le ody anankiray voaloha ny ody anankiray faharoa ihany koa dia ao anatin'ny fo misy ody tsy hita maso dia tsy ny zany fa ny alahelo ny fahatezerana ny fahakoviana ny inona koa ny fahatatrinareo mitona lolopo ny otropo dia ody ao anatin'ny fo ihany koa zany rehefa miasa mpiandra dia reo ody roa tsy maintsy angatahana amin'le olona asaina alana ao anatin'ny fo satria voalazan'ny pasteur dadarandrena toandro fa raflahan Jesosy ny ody noho izany ny trano ray rehefa vao misy ody ny olona ray rehefa vao mitahiry ody ao am-pony dia tsy ho avy ao amin'ny mihitsy Jesosy ninninona ho ataony amin'ny fiainana dia tsy maintsy alana aloha ny ody ao anatiny raha tezitra mivady koa zany ka te ho tahian'Andriamanitra ny tokantranonay dia tsy maintsy mifanatony zay mifamela heloka dia miala leo anatin'ny fo zay na tonga antsika nyresaka hoe reny olona paralysé marary fo reny tsy dokotera loatra ny vahaolana any reny le olona malemy fa nisy olona nampalahelo azy na nampatezitra azy na nampakivy azy mihitsy dia asaina mifanatona ary zareo dia asaina mifamela heloka Jesosy tsy miteny hoe roainy dia volony fahatezerana fa ozy izy hoe omeo lalana ny fahatezerana azonareo fe mahasamihafa n'izany zavatra roa zany tsy hoe tsy azo roana fa tena azo roana ny devolony fahatezerana
fa ny alahelo sy ny fahatezerana na oroanao fa zato farivo ary dia tsy miala ao anatinao za mihitsy raha tsy omenao lalana le fahatezerana na alahelo. Azonareo ve zany fanazavako zany zao? Ohatra ty le foko a dia tezitra tamin'ny olona ray a dia rehefa niady dia nisokatra dia niditra tao, rehefa niditra ao izy a dia tsy tavavoako ana roanao ary fa leo mena lalana ny fahatezerana. Rehefa misy olona marary paralysé na tezitra na malahelo a dia azy izany nampalahelo anao, izany niady taminao dia atsona le olona hoe andaonareo mifamela. Ny atao hoe mifamela otsika efa fananazavan'izay teto a dia hoe asaina sokafa ny fony amin'le olona dia avoakany tao le alahelo hoe omeo lalana ny fahatezerana. Fa raha vao mivoaka io alahelo ao anatin'ny fony io dia me stable io fony io a dia tsy miakatra ho azy io tension io fa stable hatramin'ny tensiony a dia ajanony hatramin'ny fanafody dia tsy lany hatramin'ny volany a dia tahian'Andriamanitra indray satria zay madio apo ihany no ahita an'Andriamanitra amin'ny fiainana. Misy zavatra tsy mila elam-bola reo olona vavaka dia mamantatra tenin'Andriamanitra dia milamina ny zavatra rehetrarehetra. Ny ody zany a tsy maintsy alana na ny ody hita maso na ny ody ao anatin'ny fo dia ny alahelo sy ny fahatezerana sy ny otroko zany. Mazava aminareo koa ve atro ny fanazavana aloha sady mamaly ny fanontaniana saora tompoko. Rehefa mazava iny zany dia efa milamina tsara iny koa. Ny fanontaniana fahatelo dia ny hoe tsy le fanapahana ozina ve pasteur mety atao à distance dia valiana ihany koa. Raha tena tsy hafa manoatra dia Andriamanitra mamaly vavaka foana satria raha nyteny izy tamin'ny mpanompon'le kapiteny hoe sitrana izy a dia tamin'iny ora sy fotoana iny koa dia sitrana ilay mpanompon'le kapiteny. Fa raha azo ataony tsara indrindra rehefa manapaka ozina dia misy olona roa mifanapaka ozina. Ohatra za mpiandry ny vadiko mpiandry dia rehefa ho tapahana ozina izy dia tsy manao akanjo masina fa za le manapaka ozina no manao akanjo masina dia tapahako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Rehefa za indray no tapahana ozina dia alako indray ny akanjo masina dia mandoalika dia izy indray no manapaka an'ilay ozina. Fa ny conseil fotsiny dia hoe ny tsy mahatsara loatra tsara be mivady mifanapaka ozina fa mety ho risque kely le mpivady manapaka ozina ozy izy tsika dia ny hoe satria le rangana le vehivavy rehefa mibebaka satria mibebaka fibebahana tena amin'ny atsipiriany ilain'i Jesosy dia anahirana an'le vady no ary anapaka ozina izy ka hoe reto avy ny vehivavy ny jangajangako ry Sarlone Sarlotte ry Sarline ry Bertine ry Anne ka ho gakely le vadiny amin'ny anara tsosy ny anapahako le ziny niaraka taminao koa ve tapahako dia iza koa hita koa ve para mety tsy tapahaka ozina tsony efa mety felaka amin'izay mahazo an'le olona tapahana ozina eo satria mantsy a rehefa mibebaka mantsy dia tena atao antsipria mihitsy. Zay mampiavaka atsika. Ohatra za zany taloha niarahako tamin'ny ramatoa dia efa niaraka tamin'ity tamin'ny anina dia rehefa ibebaka dia soratako daholo na 5 ary ny vehivavy niarahako dia soratanao ny antony efa niresana taminareo hoe ny olona raha mbola tsy mpivady ka manao raporo a dia le ranonaina tonga ao amin'le vehivavy iny a na amin'le lehilahy iny lasa mivadika devoly izy iny dia mivadika fanamanam-bady ao anatiny ao dia zay mahatonga ny olona lasa mety marary col na mety voan'ny kansera ny rinany a na marary tranonjaza ohatra tsy ny rehetra koa dia hoe zay daholo fa amin'ny ankapobeny satria rehefa tavadika devoly iny dia mamotika an'ilay tova ao anaty ao dia zay no mahatonga le fanamanam-bady ao anatin'ny olona satria ny ray tamin'ny olona ihany koa zay tsy vadiny ny vady ihany a ny olona namasinina ihany no afaka amin'ny ray raha ny baiboly ny jereny. Mazava amintsika zay a noho izany zay olona niaraka tamiko rehetra zay tsy vadiko dia mety hanimba ny tovako mety hanimba ny hoaviko ray manontolo ny fiarahako amin'ny fahazadiny fa ny fiarahan'ny olona roa miray a dia misy essence zanahery ao anatiny ao fifanakalozana aina zay mantsy ny fiarahana ka mety ozy nareo hafahafa be zany fa za marina mihitsy zany raha sanatria ozy izy le raha izay hoe raha tsy vita nareo dia mifamindra tsy resaka vitana le mifamindra tsy mifamindra fa hoe raha nisy fanamanam-bady a na misy aretina na misy asan'ny devoly ty amiko ka misy vehivavy miray amiko a dia le devoly ty mifindra tanteraka satria lasa nofiray izy anankiroa. Azonao tsara zay a lasa nofiray izy roa ka raha misy lehilahy mpilalahody be niaraka tamina vehivavy zay tena hoe kristianina ka solafaka le vehivavy kristianina niaraka tamin'ity dia ny pouvoir ny akamarony any amin'ity lehilahy ty sy ny hery findra makao amin'ny vehivavy daholo dia amotika no avin'ny ray manontolo bloqué amin'izay izy ao aorianao tsy fantany hoe la izy niaraka tamin'le olona tary amin'ny 15 taona lasa ria mabloqué azy aty arina aty. Tsara no alalantsika an'izany dia tany saina daholo zany lay vehivavy rehetrarehetra niaraka dia tapatapahana tsy anakery tsy anapahefana intsony amin'ny fiainany ty olo ty sy amin'ny taranany
dia tononona tsiraray avy eo daholo ny anaran'le olona vehivavy rehefa roahana devoly dia tapatapahana tsy anakery tsy anapahefana sy ny fahotany rehetrarehetra. Zay mahatonga ny hoe manao akanjo le anankiray manapaka an'le ozina dia vakina eo mihitsy le ozina rehetrarehetra en détail tsirairay mihitsy no amakinan'izay ozony izay. Mazava aminareo indray ve tompoko hatreo? Sara zany raha roa no mifanapaka ozina dia aza mitady mihitsy hoe iza moa zany paster atao tanin'anandrano le olona tena fa expert afaka hanapaka ny ozina anay na le olona efa tena tapaka ozina tanteraka. Tsisy ato na ray ary fa samy mbola miaina inona moa zany filazan'izany e, tsy misy olona tapaka ozina 100 isan-jato zany fa rehefa eo fotsiny izy tsory le olona ray dia anteneny Jesosy Jesosy engane ho lasa solo-tenanao ho solo-tananao ny tanany. Mazava amintsika ve zay dia afaka anatonana daholo amin'ny resaka fanapahana ozina. Zay koa zany iny mazava tsara. Fantaniana manaraka tao amin'ny takariva mifampizara izy ity. Ianao paster nijoro vambela ny laza fa nisy ramatoa niakatra tany an-danitra dia niteny hoe tsy mandova amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny mpisarabady. Teta be ny réaction taorina zay 2 message no azoko taorina zay. Na antany dia ahoana zay paster? Dia ahoana zay fa ahoana nareo reto e? Zava-piano paster fa ahoana zay sarabady? Dia ho anazavy zany mivantany eto mba tsy irorosaina ianareo. Azavaina kely. Ny mariazy dia natokana ho an'ny olona hivady. Rehefa vita mariazy ny olona anankiray ny olona ray moa zany, ny olona roa zany e. Ny olona roa zany rehefa vita mariazy izy roa dia lasa nofo anankiray. Mazava amintsika aloha ve aty eo? Dia ny olona misarabady zany tahaka manapaka ny tendany na ny tanany na ny tongony rehefa misarabady izy, satria ny tenany mihitsy no alany amin'ny fisarahampanambadiana io. Ny baiboly dia tsy mamela antsika mihitsy hisarabady. Tsisy an'izany mihitsy ao anatin'ny baiboly. Tsy akasitrahan'i Jesosy ny fisaraham-bady. Afa-tsy reto ka reto amin'izay kosa fa reto ny adiniko tokoa nanazava azy tamin'ny alatsy ny takariva mifampizara. Raha le lehilahy na le vehivavy tsy mino mihitsy no miala, satria te hiala dia ozy ny tenin'ny soratra masina hoe tsy azonao atao ninina fa avelao izy hiala. Afaka ianao satria izy no naninona miala, izy no nametraka divorce, afaka ianao ny amin'izay. Sandremindray zao dia aorianan'izay dia ataoko mihitsy ampidila ny divorce zany satria efa sorena aminy. Fa ny mino tsy mahazo miala. Baiboly mihitsy no ny tena zany hoe manambady va ianao dia ahoana ny toyany? Aza mitady zay isara. Leo ane paster efa tsy hita tsony sy anaovana azy ety anavakirafy dia hoe zay fio ao aloha fa nga misy azo atao e. Vavaka ny azonao atao aloha dia mamoritra lohalika dia miandry ny fiasan'Andriamanitra. Satria zay na anisan'le ozina atao amin'le fahadimy koa ny hoe ozina avy amin'ny voady tsy tanteraka. Misy an'izay ao satria teo amin'ny altara ianao dia nanangatanana hoe sa na hosoa na ho ratsy na boka na klemaina na manana io na tsy manana dia hijanonao anao mandra-piala ny fofonaiko. Dia zay tena nataonao zay dia no hamarin'Andriamanitra dia tsy mahazo miala amin'io mihitsy ianao satria efa vita mariazy. Zay no mahatonga le fisarahampanambadiana tsy ankasitrahan'i Jesosy mihitsiny. Ny mahafaka ny fisarahampanambadiana ihany koa mizaha raha misaraka dia hoe maty koa ny anankiray. Maty ny ray dia afaka amin'ny lalan'ny fanambadiana le olona anankiray. Ny misarabelona dia sady miteraka ozina no tsy ankasitrahan'Andriamanitra. Noho izany raha sanatria nisy tamintsika ny sarabelona dia mibeba mafy dia mangata famindram-po fa Jesosy minitsy mijery ny andro ny toy izy tsy fahalalahana. Zay dia mino fa hamindra fo izy dia andamy manotokatrantsika tsiraray avy izy aorianan'izay resak'izay. Antany eo avy hatrany ray mba tsy sinny hoe miala eto vao manontany ianareo. Dadato amin'le mikasika leo raha misarabady anao amin'ny filazatsara ny fizara malotio dia manaiky an'izay raha ohatra ka hoe reo natin'ny fizangazakana ozy Jesosy hoe namafifondrarona natokan'iny kanefa ny ao amin'ny fizarantsara ny marika kasolika manohitra an'iny tsy ao anatin' nisy iny pratiquement zay zany dia io zany dia ry zany tena marimarina an'izy. Dia ny anina koa hoe matora ny vehivavy manambady lehilahy voafarotra amin'ny lehilahy mandra-pahafatiny izy. Fa raha ny vehivavy no mandady misobady akamanambady jangajanga atao anarany. Zay na zay soratra masina zay. Any sotra ny tompo zay mihitsy ny antony anarantsika zoma fanavoazana sy fampirenana satria tsina mifampizaharantsika. Misy zavatra mety saiko mety ianareo, misy zavatra ianareo koa mety saiko. Dia zay mihitsy ny hoe
le teny an Jesosy afa-tsy noho ny amin'ny fijangajangana. Kofa lasa moa zany le rangana le vehivavy teniteny izy za piditra divorce, de ianao tsy miandro fotsiny fa rehefa tena mandatsaka izy ny divorce any avany izy napitra atao akory moa fa de manaraka siseny ataonao ka tsy afaka hiazo anazy ianao ka izy ny te handeha. Fa raha mbola mitoetra ao anatin'ny tokantrano ianao le mino kareo na tsy mino an Jesosy ary izy. Baiboly no miteny an'izany masina ny zanakareo noho ny aminao le mino an Jesosy. De raha mbola mety mitoetra ianao zany le mino de mijanona ihany aloha mba hampamasina ny zanakareo. Mazavatra eo zany na ohatra zany mpisoritoaka be le rangaha fa ianao mbola mivavaka de lasa masina ny zanakareo sy ny tokantrano noho ny aminao lay mino an Jesosy aloha. Tsy ho tafiditra any amin'ny resaka fisarahana fa hoeto ambavaka amin'ny Jesosy hitrongiso amin'ny Jesosy mba hamaly vavaka Jesosy. Zay makasika an'iny hoe fisaraha-panambadiana iny. Misy fantaninareo ve am'izay de alao azava tsara mihitsy. Misy sa tsy misy? Mazava zay noho zany mba tsy isiny zay resaka zay tsony de napetraka daholo zany rehetrarehetra zany ho azavaina aminareo. Dahoary. Zafady manam-pateny mialatsiny mandray fitenenana ihany koa. Le taratasy mandehandeha ty tsy le photocopie akory araka le nazavaina tamin'ny voalohany teo fa ho anareo rehetra zay tsy maintsy andefasana message hoe misy ny mafana vaozana de manoratra ato anatin'ity. Ho an'le photocopie kosa isy mifisy rehefa aveo manantona eny aminareo eny ka ny angaviako voalohany indrindrany aloha ho anareo lavitra indrindrany avary mandrisoa ty ampivoambony aty satria raha ohatra ka hoe eto de mbola andeha hoandray aveo de manelingely an'ilay fampianarantsika de angaviako nareo mandroso ato ampivoany ato mba ahafahan'le circulation mety tsara. Faharoa manarak'izay araka nazavaina teo de ity taratasy ty alefako mandendehany aminareo any mba ahafahanareo manoratra ny numero anareo atao anatin'ity. Tanjona amin'izy ity izarako aminareo fa misy na tsy misy ny zoma fanavaozana zay fotsiny ihany ty anankiray ty. Ho an'le photocopie averiko fandroandray ho an'le photocopie izy fisy rehefa aveo omeko anareo mety ataovy ohatr'izao hoe ny tanan'izay maheno ana daholo kay mba mifindra atao ampivoany ato tsy maninona nge am'izay koa nareo mahita an'le vidéo alefa eto rehefa aveo misaotra tompoko. Dahoary sy de toizatsika ny mivalim-panontaniana rehetra eny aloha mba tsy hampalahelo anareo ny hoe de tsy mivaliany zay pasteur. Ny tenin'Andriamanitra aloha sady hamalina ny fanontanianareo ihany koa ato amin'ny asan'ny apôstôly. Asan'ny apôstôly misy anankiray mazavazava kokoa any. Efa mena teo any ty fa misy olona moa zany mba mamerina hoe pasteur tsy arakay. Asan'ny apôstôly 15-20 de tsara mampafantatra ampino kristianina FPVM zay etongeto fa reto ihany ny fady amintsika amin'ny resaka sakafo. Efa mena izy ty fa amafisina de mba tsy antsony anareo hoe alao imeny fa nandraiky misy mampimeo andrandray le pasteur zay pasteur ibata entana nefa ny androandroany talata dinao amin'ny problème am'le hoe bata entanareo ka hoe talata grobaka enao moa inona moa zany mpiandry ao anatin'izany de menao hoe inara moa ny diran'le hoe talata sy bata entanareo ao anatin'izany de ny antony zany misy fotoana tokony ifampizarytsika fa ndrandray mbola tafapetraka ato anatin'ny lohantsika foana le hoe le andro taloha hoe latsinainy andro mafy talata grobaka larobitsy miverina lakamisy zao de alohantsika hianatra tsara mba mafisina. Raha resaka sakafo de aza manontany intsony ianareo arinan'ity fa tianiny atsika. Asan'ny apôstôly 15 de mba markenareo amin'ny baiboly de omenareo an'izay namantsika any. Asan'ny apôstôly 15-20 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo no hamakinana zany satria mbola misy manontany any ianareo hoe fady kisoa ve ny FPVM sa tsy fady kisoa de alao ity no amaly anazy hoe inona le azontsika hoanina. Asan'ny apôstôly 15-20 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe miara-mamaky amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe aoka hanoratra epistily aminy isika mba hifadin'ny hena fa avetavetana aterina amin'ny sampy
ny hena terina amin'ny sampy aloha fady atsika ohatra reny hena avany amin'ny famadiany reny a dia tsy azontsika hohanina raha ohatra eno indray le fanazavako aloha fa manjary lasa sahirana be ny sainareo raha za zao tonga avany aminareo tsy fantatrareo za avy namadika nanina fa anatra fotsiny hoe ty mba tonga eto mba mamangy fa ty mba misy voandalana nentina dia ina lizy ohatra hena ty dia zao aza manontany azy akorinareo hoe avaiza aloha ny henanareo ty fa raha izy dia andrahoy ataovy kotoleta dia hoany tsara mihitsy mba hovoky anareo rehetrarehetra ratsy ny teny izy fa raha tonga ao aminareo izy ka miteny manao hoe za io ki avy namadika mihitsy fa mba nitondra voandalana ho anareo avy any amin'ny famadihana ity ny hena mandray sa tsy mandray sy nohony amin'le hena sika tsy matahotra sampy Paoly no niteny an'izany fa nohony amin'le izy niteny hoe avy any amin'ny famadihana dia tsy hohanina satria raha hohaninao toy izy hoe ka nareo milaza tsy mamadika nefa tondra zao mba nitondrako hena tao hoe nihinana be mokomoko mihitsy nihinana tao an-trano tao noho izany nohony amin'ny fieritreretana ny tsy hinanana anazy mazava aminareo ve le fanazavana dia ny hena avy eny amin'ny fanompotsisampy dia tsy mihinana isika mino angamba fa mazava zay noho izany rehefa hena tsy avy any amin'ny fanompotsisampy hoany fa tsy maninona zany dahoary nitoy an'izy ndray koa inona ndray koa izy hena fa mivetavetana amin'ny sampy sy ny fijangajangana zany kisa tsy mila zavainy zany fijangajangana miaraka amin'ny olona tsy vadinao tsy vita mariazy zany ateo hoe fijangajangana dia ina ihany koa ny zavatra kendaina tsy azon'ny kristianina hoanina ny zavatra kendaina fa tsy maintsy alatsaka raha vao kendainao antsy le biby dia tsy niala tao anatiny rany dia zao indray ny fanazavana amin'izany fa nandray tsy hitantsika izy hanazavana azy hoe tsy azo hoanina zavatra fa maninona izy nijedrisy tsy azo hoanina dia zay fotsiny tsy azo hoanina dia zay fotsiny dia tsika indray manao fanazavana ina moa fanazavana mpitolo be fotsiny hoe zay fotsiny fa misy fanazavana ozy itsika roa ny antony ny ara-panahy sy ny resaka mihitsy ara-medikaly ny ara-panahy aloha dia hoe aina ny raha dia tsy tokony hinana ratsika satria aina rehefa nitaraina tamin'i Jehovah ka Abela dia ny raha ny Abela no nitaraina tany aina ny raha noho izany tsy tsara loatra mihinanaina satria ny raha mantsy dia aina dia eo misy tonga dia entre parenthèse tsy mitovy amin'ny fotom-pinoana ny témoin de Jehovah akory zany fa itsika kristianina afaka manome raha misy marary mazava aminareo ve zay ny témoin tsy mahazo manome raha satria hoe aina le raha dia tsy azo mena fa manjary ohatra mamono olona tsia fa itsika tena afaka manome aina mihitsy afaka manome raha zay mahakasika an'le raha zay io zany tsy mahazo mena zavatra kendaina raha maty mibibinareo tao an-trano ka maty tsy fantatrena ninona dia ario na alevena raha vao tsy niala ny raha tao anatiny faharoa le ara-medikaly voalazan'ny dokotera fa ny akamaroan'ny aretina dia ao amin'ny rano ahitana anazy zay no mahatonga ny rehefa marary ny olona dia alaina raha dia jerena ny rany dia ao ny atao analizy satria ao amin'ny rano tena misy ny aretina noho izany raha vao mihinana akoho ianao na mihinana kisoa tsy nilatsaka ny rahany dia hoaninao miaraka amin'ny aretina rehetra ao anatiny ao dia vetivety dia marary ny olona raha vao mery mihinana raha izy dia zany tsy hinanantsika le bodinina moa sa podinina ina moa boudin moa tsy bodinina fa boudin le izy tsy mihinana boudin tsika tanareo le boudin mantsy le raha le amidin'ny olona tsy mihinana an'ireny tsika maninona hoe tsika sao dia hoe tena boudin mihitsy ny lokany atao pastera na tsiro be mihitsy asiana ny anay mantsy mifinanana raha anakoa asiana vary taloha dia andrahoina miaraka ao izy anankiroa fa rehefa nalala baiboly no nalalana zany tsy mihinana an'izany zay ny zavatra kendaina sy ny raha reo ihany tapitra treo ny zavatra fady sy ny tsy fady atsika tsy misy afa-tsy reo ihany tsy mihinana raha ny kristianina dia tsy mihinana zavatra kendaina ny kristianina raha te hatanjaka ara-pinoana fa araka io hoe reo ihany ny fady atsika misy fanontaniana reo indray ve ao anatin'izay sa tsy misy mazava sa tsy mazava ny lalao mazava tonga dia antanio mihitsiny kendaina misy mantsy zao ny olona mihinana ohatra hoe voromailala tonga dia kendainy fotsiny fa tsy alatsa ny raha dia tsy mety zay fa rehefa avy aoloha tonga dia tapaoingana ny tendany dia alatsao le kendaina nge dia hoe tsy nalatsa-dra le izy fa ny tanjona zany rehefa mamono dia atao inona alatsa-dra raha sendra mararirary ny akohanao hitanao fa manomboka faty dia aza andrasana maty vo andrahoana fa izy le mararirary tonga dia tapao ny tendany dia engany indray miala ty tsy hoe io fa mararirary fa tapaoingana ny tendany misy maika mihitsy zao io fa mararirary fa tapaoingana ny tendany
tsy zay fa hoe rehefa hitanao fa tsy hoavitra fa azy andrasana le maty fa raha vao maty izy a ny any nisy taona taony gisy nihinana pozim-boalavo maty tena eo am'izay hoe eny tenin'Andriamanitra sa hinana re Jesosy e gisa be ty ve Jesosy a mba amin'irao fo mo fa nalevina fa tsy nety tsy maintsy nalevina satria indraindray tsy fantatra hoe izy nihinana any le pozina de mihinana koa anao de mety arary ianao rehefa avy eo azonareo le tena risque be am'le izy a satria mahafaty azy miparitaka any amin'ny rahany any lay pozina de mihinana iny de lasa mihinana zavatra mahafaty ianao ny mahavoan'ny cancer aingana mahavoan'io aretiretina cholestérol sy rehetrarehetra aretin'ny raha io a de mifinanantsika an'io raha sy hena amin'ny resaka inona moa produit chimique io daholo de anazavy zany koa tsika amin'ny fotoana mampety azy zay ny mahakasika an'iny a rehefa tsisy fanontaniana eo de milamy mandray iny tonga de resaka fanontaniana avy hatrany ty de mamaly a aza misalasala mihitsy ataovy mafimafy hoe misy an'le inona ozy ianao koba fomba rendray tsy fadika indrainge hoe sakafo tao anatin'le fahoriny inina mety fombafomba antany ray moa zany satria anao miatrika an'le fahoriny de miaraka eo ianareo de zay satria mahatonga an'izay tsy hinanao tsy maintsy hiaraka sakafo am'zareo miaraka faly am'zareo miaraka ory miaraka am'le fahoriny io zany aho tsy fantatra nge zay natao antany andeontsika aloha hijery ny romanina aloha de voavalo azy zay romanina aloha ary romanina de sady voavaly tsikelikely ihany zay le valim-panontanianao zay fa misy teny anankiray zay koa romanina toko fa 7:10 de me voavalivaly tsikelikely eo aminazy iny romanina toko fa 7:10 ao aloha de kalio ao le romanina toko fa 7:10 fa toko fa 7:10 azafady fa toko fa 7:10 fa Koritianina voalohany aloha toko fa 10 andininy fa 3:20 tena androany zao tsy tena hoe maty antoka zay sy tonga androany fa tena misy zavatra tonga de azonareo ampiarina sy ny hoe fantatra manomboka androany tonga tao amin'ny le témoin de nandondony dio zay tompoko tsy mandray témoin vetivetika ozy izy le témoin de Jéhovah aloha nodinao rahalahy ozy izy za zany tsy fantany hoe paster tia raha ozy fantaniana apetrako aminao fa manina ary nareo mivavaka amin'ny Jesosy nefa Jesosy raha miteny rehefa mivavaka hoe rainay zay any an-danitra lasa am'izay izy nandeha ny ala ahoana raha aza mifantaniny iny témoin iny zany de nazara fanina be tam'zany mbola vao mpiandry voaingakaingana kely hoe raha Andriamanitra tokoa raha Jesosy naninona ary izy mivavaka manao hoe rainay zay any an-danitra fa tsy hoe za zay any an-danitra de fantanina question pezika loatra zay de saika nampifanahy inona raha mivalim-panontaniana de resy lahatra atao orinan'izay hoe rehefa haiko mivaliny fa haiko am'izay mivaliny taty arina zay rehefa orinao Jesosy tena ampianarina mihitsy mipino fa ndraindray zavatra kely tsy ahoana de tonga de maharendrika antsika ao anatina fanontaniana de zay mahatonga antsika hoe valiana aingana amin'ny fanontaniana mba tsy ho pezen'olona amin'ny fanontaniana ohatran'izany Koritianina voalohany ary toko fa 10 andininy fa 3:20 ao ary 10:23 amin'ny anaran'i Jesosy miara-mamaky ary tsika rehetrarehetra zay manambava de miteny sao fiantrankala eo mivavatsika ao ary amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ny zavatra rehetra azo atao nefa tsy ny zavatra rehetra mafimafy hoe de toy izy indray andininy fa 7:20 5:20 am'izay zay atreo aloha zay ena rehetra midy eny an-tsena de tamin'ny androny tany Korinto be mifanompontsampy de rehefa be mifanompontsampy de mamono ina moa biby atao fanatitra ho an'ny sampy ny olona ka mazava ho azy fa tsy sampy hinana ny enany eny zany tsy rehefa vonoana hoe tsisy hidina hinana an'iny eo de petape ny ena de tsy tazeranaovana azy de misy mivarotra am'izay le ena de amidy eny an-tsena de saika hena avy any amin'ny sampy daholo zany eny an-tsena eny de ny kristianina zany mba te hividy hena de voanalala hoe tsy azo hoanina ny hena avaterina amin'ny sampy de mba nanontany apôstôly izy hoe ono ray aman-dreny eto an-tanàna feno fanompontsampy de ahoana zany zay rehefa hividy hena
Zany hoe rehefa makeny ampivarotra ve zany zay dia anontany hoe azafady tompoko, hena avy any amin'ny sampy ve ty sa tsy avy any amin'ny sampy? Rehefa miteny tsy avany zay vao mividy. Teo izy niteniny apôstôly hoe aza misahirana any amin'izany ho anareo. Rehefa amidy eny an-tsena izy dia vidio dia hany, satria any Jehova an-tany sy izay rehetra eo aminy. Ka raha any amin'ny fahoriana ianao misy manome hanina, hoany le izy. Rehefa tsisy niteny taminao tao hoany. Hoany satria jianao tsy afaka antany hoe azafady sao dia ranompo sampy aloha nareo taminanao an'ity e. Fa hoany le izy. Azonao ary satria io ny zavatra amidy eny an-tsena rehetrarehetra io nge tsy ary hoe madio daholo e. Fa misy avy amin'ny fampotsampy ihany koa. Zay taloha nanao fandrohitam-barotra. Vao mividy mofo dipainao aminay zany nareo dia efa misy avy amin'ny ody io. Dikan'izany zany misy fampotsampy daholo ao anatiny. Dia tsy fantatrao daholo na io tele jerenao io ary raha miakatra ao ambony ianao zao amin'ny ordinatera esana eo ambony ao, vao misokatra ordinatera dia draka be mihitsy ny sary ao. Dia roana dia voly ve zany le ordinatera miala sabataina dia akafoka miala tao ny dragona potehana amin'ny anaran'i Jesosy. Azonareo ve ny tiako lazaina amin'izany e? Misy zavatra tena tsy afahantsika manoatra. Dia nisy nanazava tamiko hoe pastera, nareo mampiasa ordinatera misy marika Apple. Le Apple io paoma le izy. Dia paoma dia misy ohatra manao ohatran'izao zay. Dia kay hono izy iny le androny tamin'ny Adamaseva hoe paoma ninanana nisy fahotana dia nisy diana kaikitra teo amin'le izy ho an'izay mampiasa Apple rehetrarehetra. Tsy dia ahoana ngotana ve zany ty marika ty nefa le marika ary tsy mety miala sa kikisako iala eo amin'le inona moa eo amin'le télé. Dia misy zavatra tsy afahantsika manoatra ohatran'izany dia ampiasao aloha fa ny Jehova an-tany zay rehetra eo aminy. Mazava mpino kristiana aloha ve zany? Tsy maintsy zay aloha io bisy andehananao rehetrarehetra io tsy afa hoe sofera sao dia manompo sampy aloha nareo zay tsy hitranao fa midiranao dia mipetraha dia mandoava vola. Fa raha hitanao kosa za zao rehefa hitako hoe bara mihitsy le toerana dia tsy miditra ao satria efa hitako mihitsy hoe bara le izy efa aseho aminao mihitsy. Fa rehefa tsy ampahafantarina anao tompoko aza misalasala midiry ianao. Fa aza manontany akory hoe manompo sampy ianareo sa tsy manompo sampy nareo ve zao ve hidiro. Ka zay hena rehetra amidy eny an-tsena hoany dia ndao tohizana aloha izy fa sao dia manjary tapitra eo ny lerantsika e. Ay aza andiny fa 5 averintsika tsara izy manao hoe izay hena rehetra amidy eny an-tsena dia ano fa aza manontany akory noho ny amin'inona ozy izy. Le fieritreretana lazaina io dia hoe za zao ohatra mpanompo sampy dia meko heny ianao dia zany teny taminao hoe tinge zay nge avy namadika fa ety ianao raha inana. Dia raha vao mihinana an'ity hena omeko ty ianao dia tsy le hena akory ny ampaninana anao fa le saiko manao hoe arika ve ianareo koa mba mihinana miaraka aminay koa e. Dia le fieritreretana zany no mamatotra anao amin'le olona. Le fieritreretana fa tsy le ody ao anatin'ilay sakafo satria ny toyany dia jereny toyany ry havana. Andiny fa 9 vakio mafy tsara fa sao dia misy tsy mahay amin'ny anaran'i Jesosy. Aloha averina fandroa mihitsy isa roa telo. Eny tompoko, tsika ndranay manao hoe any devolo ny tapakazo hoe any devolo ny zao hoe tsisy fanana any devolo reo na ray aza. Any Jehova io hazo ampiasaina. Zay ny mahatonga ny FPVM misy toana tenena da hoe mampiasa brona manaova an'izao fa tsy vao maheno an'izay koa dia lahatra etsy amin'ny pavion daholo amin'izay hoe brona amin'izay hoany hoe nana tanàna dia avy eo koa tanàna iraky ny tanàna. Tsika vao maheno zavatra dia lasa daholo mampiatra an'iny. Dre mandeha tato hoe nisy ny jorovavimbelona ohatran'izao. Nisy olona nisy albadira dia rehefa niasana dia tsy nety afaka fa ny hafarana ozy izy le mpiandro nampiasainy paikady na asiana henakisoa le rano nampandrona anazy. Tonga dia niala le albadira tehaka daholo ny ray tanàna. Fa niala teo amin'izay ny vahoaka an'Andriamanitra laharana amin'izay miboseria amin'izay hividy henakisoa amin'izay isaky miasa amin'nisy olona albadira. Nao avy henakisoa alefa ao anaty rano dia ny hafarana lasa rano Jesosy miaraka amin'ny henakisoa ny andrahoana ka na Jesosy ary mba gaga ao anatin'izany. Azontsika amin'izay lasa rano nanareo miteny anazy ry hafahafa be lasa tsy rano Jesosy tsony na ny devoly ary mba gaga eo ndry to mampiasa an'le tsy rano iny rano Jesosy dia ozy zany devoly tsy rano Jesosy zany iny ranon-javatra hafa iny ampiasainao iny. Dia zay no ananarana hoe rehefa mampiasa rano Jesosy aza afangarony iny zany mihitsy. Fa misy efa tsy rano Jesosy tsony fa efa lasa lasopy le ampiasainao satria asiana tongolo asiana an'izao hoe misy an'izany mihitsy ane. Azontsika ve zany dia aza asiana zavatra mihitsy. Raha misy tolotsaina ao amin'izany ao aminao dia ampiasao mitokana ny rano Jesosy dia ataovy rano hafa mihitsy indray le ampiasaina asiana le henakisoa tsy mampaninina zany. Ampiasao rano fa aza afangaro amin'le hampandrona azy. Fa zay aloha hatreto aza manokana niasa tamin'ny olona na albadira na albainina na inona niasana afaka daholo tsy voaterina asiana ninina zany
fa irohan Jesosy iny mahay zavatra rehetra mahavita mahafaka ny zavatra rehetrarehetra e. Fa tsika raha vao asiana hoe asio borony ilarana amin'izay teo an-tanàna any mantsy misy borony zay ny fefon'le valago zay mpiandry rehetra valanareo moa o teo valan'ny pastera mba hanapao amin'ity zay o teo gagatra amin'le valany fa inona daholo reto mpiandry avao aminareo zay tonga dia maka an'ity borony ity daholo dia zay le lasa tsy fahendreny zay azonareo fa ny Jehovah ny tany sy izy rehetra azo ampiasainy reny fa tsy natao hitokiny reny. Noho izany tsy le tapakazo amatapakazo azy maratsy azy fa le izy nalaina dia namasinina teny amin'ny doany nanaovana fanasinana dia lasa misy asan-devoly mipetraka ao anatin'le izy fa azo ampiasaina tsara. Ohatra fandresana taminareo hoe nravina voaroy azo fito izy data tanehana dia iny tonga dia tsy atao masaka be dia lasa calcium. Raha maratra koa dia nravim-boavy ampiasaina azo ampiasaina fa ny Jehovah ny tany sy izay rehetra eo aminy e. Fa azateriny saina hoe ay mampiasa tapakazo ny pastery ataoko tamin'ny andron'ny coronavirus mbo samy nampiasapiasa teny daholo tsika mianakavy mantangina izy tsy miteny tsy nampiasa zay pastera fa mba samy nakanaka an'le ravy tsara tsy zany le evikevoka rehetrarehetra eny fa tsy nitoky amin'ireny tsika fa netsika masintsika amin'ny anarany Jesosy. Ohatra zany hoe mandro anao ka misy zavatra ampiasainao miaraka amin'eo dia amasiny foana amin'ny anaran'i Jesosy hoe fitaovana fotsiny any reto Jesosy fa zay kosa mino fa ianao no manasitrana fa ny Jehovah ny tany sy izay rehetrarehetra eo aminy fa le fieritreretan'le olona fotsiny kendreo tsy ho vo zany ao anatin'izany rehetrarehetra zany. Toizana ihany koa le Korintianina teo 7:20 amalina fantaninareo ihany vaintseto manao hoe ary raha misy eno tsara io mihitsy le izy vakio tsara io manisa telo dia mamaky mafy tsara isa 2 3 raha misy amin'inona hony tsy mino zany tsy mahalala an' Jesosy tsy manana an' Jesosy ka te hanasanareo rehetrarehetra izy dia inona ny vahaolana men'ny baiboly fa tsy pastery José inona ny vahaolana meny ao ataovy mafy ohatrany tsy miaraka isa 2 3 hitanareo zay nge mahafinaritra manatrika zoma fanavozana tonga dia valim-panontaniana mazava be menanao. Raha sainy tsy mino anao ka te handeha soaza meny zany za te handeha satria fivorim-pianakaviana ny ao fianakaviana nge tsy ary-bivavaka daholo za te handeha dia mandehana tsisy olan'izany tsy fahotana mihitsy zany tsy fahotana ny miaraka ahoana mony afahako hitory amin'ny fianakaviako raha hoe nareo lo misitoka fa losa sisitaka ety tsy manantonatona mifokafoka sigara ary daholo dia zay hoany tsy mahatateraka le filazantsara satria lasa anjely le fifoazam-pana FPVM dia mitokatokana rery dia na eriny devoly fa ety zao ny anjely dia na mivady ary lasa misy an'izany hoe ozy le rangahy zay moa devoliko nareo fa lasa anjely ange zao nareo dia mitokana mihitsy na manina sarahana ny lamba tsika raha voanandray an' Jesosy dia lasa ny hevitena fa tsika marina sy masina indrindra dia nailikatsika daholo ny fianakaviana azonareo le izy raha ny teny tompo hoe ny amin'ny hoe ty tsy ataonareo tsy aza mamadika tsy any tsy miteny hoe ario ny fianakavianao fa mandehana ohatra amin'ny fivorim-pianakaviana mandehana any ianao mandehana sy olana na misoritoaka izy ko ianao miaraka amin'ny eoko ianao ke tsy misotro hoe fa fivorim-pianakaviana dia miaraka eo anao ohatra ny fianakaviana rehetrarehetra fa ny problème tsika tsy hitatsony any amin'ny fianakaviana tsika dia aritsika amin'ny fianakaviana dia efa Jesosy ny teny hoe rehefa bebaka ianao ampaharezo ny rahalahinao any Jerosalema aloha Jodia zay vao tsika tonga any Samaria fa ny Jerosalema sy ny Jodia tsika tsy hitatsika mihitsy reo le efa nahilikitsika ireo mantsy fa zao fampianaran'ny baiboly io raha misy aminareo ka asainy tsy mino raha isy olona ndray mpianatra afaka ohatran'izany dia aseho azy fa io baiboly io no teny an'izany za mandeha rehefa fivorim-pianakavianay rehefa voalohany taona tsy olana amiko izay ataony na isoritoka izy na nofa tonga eo amin'ny fivorim-pianakaviana rehefa tsy fampotsampy rehefa tsy miteny izy tonga avy amin'ny famadihana zany any tsy mandeha satria zany efa fampotsampy rehefa tsy miteny izy andao tsika nomposampy any ambady dia tsy olana amiko fa fivorim-pianakaviana dia miaraka eo miaraka mitendritendry gitara eo ny rahalahako mihira lolo sy ny tariny eo izy maleo misoritoka eo toko ahoana moa fa dia eo aloha satria fivorim-pianakaviana tsy afaka hoe za manapitsempo tsempo zany iranareo zany tsisy empo zany ny raha eo ka ianao tsy afaka nampitsofona amin'izany fa mba eo anao fa ny zavatra tsikaritry fotsiny raha vao eo dia tsy samy sorito be ry zareo na afeniny io toka io zany efa tsy miteny afeny le tokanareo io pasy io pastery rangafa mba dia na miteny ratsy re asa miteny ratsy kosa fa io pastery dia efa zava-dehibe amiko aloha satria miena ny teny ratsy rehefa eo ianao miena maizina rehefa eo ny mazava azonao le izy dia efa nresaka taminao hoe tamin'ny voalohany ke atao aminay tsisy mivavaka zany rehefa fivorim-pianakaviana
fa mitsika miteny zao tsy manomboka amin'ny fivoriam-pianakaviana Ambomanga raha tsy misy fitoam-bavaka adany ray aloha farafahakeliny rehefa nitohizana iny asy tehaka ho an'i Jesosy aloha zany efa ao anaty programa mihitsy ny hoe fitoam-bavaka tia mitarika tia mitory ty zao hoe raha tsy nanomboka tamin'ny kely mihitsy ianao ka nianatra nampianatra ny olona sy tonga amin'izany ianao dia ataovy an'izany ny fianakavianao ohatra hoe fivoriana dia mba ianao le mba mijory hoe so dia mba mety reo olona mba asika vavaka kely aloha tsy olan'izay efa zava-dehibe zay dia rehefa mba mahazo micro koa aza tonga dia vavaka any amin'ny tonga dia Jesosy eo tahita olo rehetra Jesosy ny olona rehetrarehetra hoe efa lasa ny tsasakadiny io efa masony io efa mijery lava vavaka koa zany olo zany misy an'izany mihitsy ke misy olona mivavaka manamasina rano fa voatolona daholo ry Jean-Marie sy ry Jean-Paul sy ry ary ataoko tsy misy an'izany koa ny olona anamasina rano koa hoe misy an'izany hoe vavaka sakafo ny ataoko voatatra amin'ny torimasona raha alina sy ny any rehefa mba sakafo aloha dia mba sakafo aloha dia rehefa torimaso dia mba torimaso dia rehefa hivavaka ianao fianakaviana hoe Jesosy taio aloha reto zavatra hivoriana dia mba ataovy amin'izay mba fo nefa mazava tsara voarain'le Jesosy sy le olona mihainao koa satria ny olona mihaino ny olona koa nge mba mihaino an'le tombavaka ataonao dia mba miteny izy ray mandeha nanatrika mariazy zay mivady fa tamin'ny roa sasany le mariazy vao niditra tao amin'ny salle dia ozy izy le mpanentana zao moa zany ry havana efa eto motsika zany amin'ity fivoriana ity fa fatara kiraika any efa amin'ny roa sasany zao fa na alohan'ny hanomboana nefa tsy mety any raha tsy andao mba hivavaka fa eto moa misy ray aman-dreny pasteur dia apetratsika amin'ny ray aman-dreny ny fametrahana ambavaka zao sakafo zao sangana zany avany satria anao ray aman-dreny mitandrana efa tazako mihitsy lohan'le olo efa manao lan'le vilia efa manao kosikosika ankakany sasany efa manao tsongolo batity dia vao nandray micro dia zao ry havana hitsangantsika hivavaka dia nitsangana mivavaka dia zao mivavaka nataoko hoe Jesosy eo tahino sakafonay tondra heri-tanjaka ary fahasalamana ny vatanay amen ny mebe daholo le olona rehetra amen na misaotra pasteur fa zany kisa mba tena mety mihitsy zany petraha tsara am'izay dia hoany tsara am'izay ny sakafonareo tanareo le olona tena na zay fa nanomboka ny sokatra amin'ny fon'le olona dia nantany fa ianao pasteur avay izy mahafinaritra pasteur zao le izy teo am'izay ny nanana azy tsiraray am'izay izy le manantony iny sinoko tsiraray am'izay izy tao anatiny fa raha zany ianao nandray micro ka hoe sy eo fifoazana be teo hoe reto motomboka atao amin'ny hôtely zao ka dia tongeto moa zay mianakavy Jesosy reny izy mivady mba ta io Jesosy ny olona rehefa sady efa mikipy afa nikakany eto efa tsy tahana antsony aza re hinona ihany ary zao mbola dia ako Jesosy eo ny tompony ty hôtely ty ko mba ta io manokana retiko Jesosy ny olona amin'ny orkestra mbo tsy reo daholo reo tompony orkestra ny olona efa miroso sasany tsy eny zay vavaka ao ntsony izy ny hafarany ho tafotohana am'izay izy mianakavy ao anatiny ao tandremo fa mety anafotohana mihitsy indray nefa raha vao mihoatrany zay le tenin'Andriamanitra koa moa aza diso marina loatra dia aza manao mihoatrany zay tokony atao fa anjandray manafotohana olona zany rehefa fantatra ao ohatra koa zay zao ny ady fototra teo tena efa hitako mihitsy hoe mamay be le andro dia efa tena nanao mihitsy hoe afoe zao araka izay tratra dia tena zay atafita ny afatra fa tsy ny alavan'io na ny afoian'io no ampiorina ny trano eto fa raha tsy zany ho torany ny hafanana eto daholo reo olo reo ka mandrapatonga ny amen nefa olona raisa ny jorena ro satria mamay ny tampondohany rehetrarehetra azonao fa mbola misy koa mandray vavaka tena fa manao droenao amin'le mivavatra mamay be io andro eo atao amin'ny tambondohanao dia mila mahalala an'izany fahendreny zany tsika hoe ahoana ny tanjona mantsy hoe aiza ny occasion ahafahana mitory tsara amin'le fotoana mety tsara dia amin'le toerana mamety azy tsara fa rehefa mamay be fivorim-pianakaviana rehefa any amin'ny tsy dia tena dia ataovy zay vavaka tena farak'izay tsotra nefa fohy sady mazava amintsika ve zany fanazavana zany ekena hoe ilaina manararoatra micro fa misy fotoana ny arararotana micro fa misy koa tsika tsy mahay manararoatra mahazo micro koa ohatran'izany oa le tao anaty bus zay sy le raha lahy zay za miperaka ohatran'izao teo amin'le tomobile izy oa teo amin'ny ilako teo le raha matoa eto mitaraina be hoe marary be ny zanaka ny hôpitaly niditra hôpitaly izy zao mifampitelefonina eo izy reko am'izay zany hoe niditra hôpitaly dia niteny an'izay zany mba nijory tamin'le rahalahy hitany rahalahy zaho le tsetsina lany raha tamin'ny fo tamin'iny le tsy hita tsony zay nanasitranana le tsy hitan'ny dokotera tsony zay fanafana tamin'le aretiko fa tonga dia namaly le rahalahy tato nanao hoe efa reko foany zany fijoroanao zany pasteur efa reko tonga dia tapina tsy nanakolazaina tsony tamin'le izy inoko tsy mba fetsifetsy mihitsy nefa hoe rehefa trandreny tsy ho anao nge hoa ny jiroko an'iny azonareo fa ho an'le oloneto
azonareo ve le afetsifetseny e za zany a saika ijorovambela am'le raha matoy eto fa mbola tsy hitako ny ahafahana miditra am'le resaka ataony de mba mody le raha latatsy amin'ny sezan'ilany zany le hoe tadidinao moa le zanarary tonga de namaly izy efa reky foa zany pastera tapitra le tantara tsy isy afaka nytohizana tsony nefa zao raha mba fetsy izy de mba nisotosotomy le fijoroko vavolombelona hoe tadidiko mihitsy ary enja ny nahazo anao iny a mody manisy sira am'izay izy a resy lahatra ho azy lolato hoe ay ianao fa narary fa ny avy avy eo a rehefa tsy nety an'izay tonga de le raha matoa mihitsy am'izay azafady tonga ohatran'ny reky hoe narary le ananao teo za efa narary samby eo izy izy de teo am'izay nanomokaliana ihany izy nefa zao tsara kokoa raha nanao pasipasy zay miralata ao anatiny de ny anankiray mody manisy sira fotsiny hoe tena gravy iny pastera tena tadidy ilaina nge zany e amin'ny baiboly nge no mitena zany hoe nahoana enonareo ty aso tsy hainareo mandray an'izany maninona moa raha nylaingako no mitombo ao amin'ny fahamarinan'Andriamanitra misy an'izany baibolinareo ao misy an'izany ao le mandainga tompoko tsy hoe mandainga zavatra diso ohatra za zao raha miteny anareo hoe hoatavizina zay matahotra any Jehova marina sa tsy marina ao amin'ny baiboly zany marina sa tsy marina ao amin'ny baiboly zany e fa rehefa jerenareo nefa mipoziko tsoatran'izany mihitsy le poziko hoe ko maninona renao mahi kely noho izany a le zavatra teneniko ohatrany hoe lainga raha zany jerena fa mitenin'Andriamanitra marina le tenin'Andriamanitra de le tenenina amin'ny baiboly iny zany hoe mampanina moa raha nylaingako no mitombo ao amin'ny fahamarinan'Andriamanitra tsy hoe mandainga zavatra diso fa zavatra marina le izy ka tsy mampanina le rahalara mba nanisy sira kely izy hoe tena marina zany pastera fa tena enjana tokoa le nahazo anao tamin'izay narary zany e de mba ahoana na de mody tsy nalala izy za fa mipetraka amin'ny olona misy fotoana nke rehefa mampianatra ohatran'izao zay de misy olona mitoroteny eto de za mody mba modimody ohatran'le tsy mahay reny mihitsy na ao amin'ny radio ary de ahoana ay moa zany le izy nitanjony misy fotoana zao pasteur Alain Samuelson na zava-momba amin'ny baiboly tao tamin'ny zoma tamin'ny talata izy iny tamin'ny heriny hoe avaiza amin'ny baiboly efa haiko ane le zavatra nazavainy fa za mba mody hoe ay ve pastera tamin'ny androny teto Madagasikara nandrenesana za voalohany ay ve mba atafitan'le zavatra any ampon'le olona ny nanaovako mody mba bado aloha fa raha za antanina izy satria zany resahany ao ka raha miteny efa haiko zany pastera efa haiko de tsy tafitany aminareo le afatra mazava aminareo hoe zany resahako zany e izy tsy ina miresaka zany jereny de hitanao le tamin'ny baiboly a niditra teto missionnaire ay ve pastera de ianina tamin'ny 1938 de zao ianina teto de ay ve zany de za zany mba manaiky ohatry mimpianatra fa raha hiteny efa haiko anie zany pastera fa ny olona tsy mahay an'izany a de tsy tamin'ny pastera tsony zay ho resahany ary na iresaka ary izy mety tsy ho tafitany tsara le afatra fa aleo mba mody lina aloha na de ohatrany tsy de lina ary ianao de mba misy fotoana koa nareo rehefa miresaka mety tsy ho anareo le izy fa ho an'le olona eo akaikinao mazava aminareo ve zany resaka zany e zany tompoko le fetsifetsy masina zao tontolo zao ary mba nahay an'izany Jesosy nge nanao adika fetsena fetsifetsy masina e rehefa tonga avany le ry vehivavy akarano a tsy tonga de niteny izy hoe ianao ry tovavy avy nijangajanga va ianao tamin'ny alina tena an'izany ve izy to anatin'ny baiboly fa ndiminy am'le ao zany zao lehilahy niaraka taminao raha azoko tsara mpanoty ianao noho izany mibeba ianao fa nanao fetsifetsy masina hoe akarano nga ianao mbo mio rano ary sotroko inona moa ny ilaivan'i Jesosy rano e izy kena tsy misotra raha voky foana e fa mba nanao fetsifetsy izy ahoana ary niresahako amin'ity vehivavy ty aloha rano mba resahako voalohany aloha fantany nge hoe mpivary teny io vehivavy io e fantany efa dimy niaraka tamin'io fa mba ahafahany miresaka aminy aloha de mba rano ny ahafahana mifandray satria atsaka le vehivavy de mba hoe mbo mio rano ao sotroko aloha mova sy tondry ny tovolahy hoe ry tovovavy mbo mio rano zany e de diavina aloha mety miaraka am'le namako ao a mety hira maleo mba hainy de mba mijoro eo aloha afa zay mba mety am fa rehefa avy eo am'izay mety mba magnaty ary mba hainareo ve le hirany ihany mba tendreo kely hira fiantsona zao iny na hira-pivavana eo ny angatahako a de eo am'izay manomboka tsikelikely o mba hirao zany ngery olona le fetsifetsy e ka raha tonga ianao miasainy tsy mino ao an-trano a manasanao izy mandehana mihitsy any aminy ahafanao maninony zany mitory ny filazany tsara any aminy zany misy mpiandro ohatran'izany tonga atao am'le rangamba nanasana azy le mpiandro ko le rangamo ny alefany ro ny disque 33 pam 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 nataoko ny anana tezitra be olo le mpiandro hoe zany ve nenona amparivony andro disque 33 tour ve nenona ato tezitra mihitsy izy inona nataoko ry pastera fa nasain'le olo ato 33 tour be zay efio aloha le 33 tour aloha fa mba mitetiavana ianao tour anankiray mba ahafahana ndray mitory aminazy aloha farafaratsiny fa ianao tonga de sorena de tsy tafitanao tsony le afatra ao aminy aloha
azonareo ve le izy e fariseo Sadionne tezitra tamin'i Jesosy e nahoana ianao miara-mipetraka amin'ny mpanota sy ny varitena dia ozy ny tompo vavako e zange ozy tsy avy antsony marina e fa mpanota mba hibebaka ko ataoko ahoana moa ny antsony mpanota raha ny ampiangonana ny hipetraka fotsiny tsy maintsy tafa-miaraka amin'reto eto a petrapetraka mampahery an'reto a tandremindray ao aorianan'izao fanazavako zao ka hitany amin'ny bara ianao dia hoe paster José no niteny hoe mba mipetrapetraka ty amin'ny bara hony a tsy niteny an'izany ray a fo za any amin'ny fivoria mpianakaviana raha misy toerana tsy azonao ialana mihitsy fa tsy maintsy makany ianao dia mandeha any ianao raha te andeha mazava sa tsy mazava ohatra hoe fivoria mpianakaviana mariazy ina koa zao ny tsy azo ialana fiancay tsy azonao ialana nge zany e dia mandehana amin'ny fifaliana mihitsy fa za miferinaina be ao ninina ira alefana eo dia sotra Jesosy aloha fa miaraha mifaly amin'izay mifaly mazava amintsika izay a zay le izy ndao tohizana ihany aloha fa ohatrany lasa mitatra be izy zany fa 7 a ao nao izy raha misy amin'ny tsy mino manasa anareo ka tandehnareo dia hano izay arosony eo anoloanareo fa aza manontany akory noho ny amin'ny fieritreretana azonao le izy raha vao manontany azy ianao hoe avaizy ty sakafo ty ka miteny izy hoe tany amin'ny fampotsampy eo amin'izay ianao vao voafandrika satria ihinany ianao efa fantatrao fa naterina tany amin'ny sampy tsy ihinany ianao izy efa nanontanianao manao hoe avaizy izy nefa mandroso sakafo ho anao dia izy hoe miavinaviny ianao dia aleo tsy manontany mihitsy zany aloha tonga dia ho amin'ny fotsiny a na tonga dia vidio fotsiny a tsisy fantaniana tsisy kesikily ao izy le teny zay vidio fotsiny le ena hoano mazava amintsika ve zany fanazavany zany tsy terisaina ianao zany fa tonga dia ho amin'ny fotsiny e tia dia tonga dia hoaninao le izy fa tsy fantatra ianao tsy ate alala zay zay ko anao nefa raha reny akanjo fripery anaovanareo reny ke no antaniana ny vy mety tsy tianao an'ireny daholo ny akamaroantsika e mety nisy tamin'tony ny akanjo reny zao mety varitena nanao an'ireny tany dia tsy tiany izy dia nariny satria tany andafy dia anao ve antany taiza moa zany teny varitena tany Amerika nazahoana antony e dia tsisy anao ntsony ianao fa dia anaovana aloha dia roana dia voly dia anaovana zay le izy ka misy zavatra tsy hafahanao miala mazava amintsika hatreo a tohizana indray zany ny fanazavana aiza indray tsika zao andininy fafiritsika fa 7 fa raha misy manao aminareo hoe eo jereo amin'izay le izy a 28 fa raha misy manao aminareo hoe ena naterina tamin'ny sampy io dia maninona ozy izy noho ny amin'inona tanareo zay dia andininy fa 7 fieritriretana hoy zao tsy ny an'ny tenanao fa ny any olo-kafa fa nahoana ny fahafahako no tsarainy fieritriretan'olo-kafa fa raha amin'ny fisaorana no andraisanao izany nahoana ny mbola tenenina ratsy ny amin'izay anaovako fisaorana zay a andininy faraka amin'ny 30 ko amin'izany na mihinana na misotro ianareo na inona ataonareo dia ataovo voninahitra Andriamanitra izany rehetra izany zay indray ny mahakasika le valim-panontaniana mino kosa fa nazava be zay e ohatrany mahasoany be lohatona ok so raha tompoko tatsiko nisy nanangatanana hovaliana ihany ko le fa ohatra nisy tao voambony taona nangatanana fanontaniana tsy le teo fa le teo aloha lamima zany tsy nisy sondre le fanontaniana tao a so dia misy fanontaniana koa mahakasika an'izay miala eto nareo tonga dia ataovy mazava mihitsy ianao ary ataovy mafimafy le resaka ena raha azo atao rehefa tena hita mihitsy fa fampotsampy raha azo atao a ny hoe mamango fotsiny dia miala dia tsy olana zany azonareo le izy misy zany ny zavatra raha azo ialana dia ialana fa misy ny zavatra mety tena tsy ho azonao ialana mihitsy satria mety hoe tonga any ianao fa maty bebe dia anao nefa ao mamantana tsy afaka manoatra mihitsy ianao eo amin'izay le lavanao vavaka matanjaka azonao amin'izay le izy a ialana ny fiarovan'Andriamanitra eo le tenenan Jesosy hoe tsy akasikasika ianao satria tena tsy afa manoatra ianao ny zavatra tsy hafahanao miala sy manao hoe afana mbola mitsoko dia tsy maintsy iainanao le izy azonao zay a fa inona atao be deaibe zany vavaka dia fa nanoratsika hoe reto aloha mila ananana reto avy mifiarovana ho antsika rehefa tsendranka ohatran'ireny
arakofy amin'ny raha anao a Jesosy. Raisinoto mihitsy aloha zany mba raha sy teo tratra mivoakany Rôdy tratrany asan-devoly. Reto aloha izy isika. Arakofy amin'ny raha anao a Jesosy. Ray aloha zay. Ny rahan'i Jesosy angatahana mihitsy hatrany an-tampon-doha ka hatrany am-paladia. Raha te ho voaro ianao. Faharoa de teneny koa Jesosy, ianao Jesosy nefa anteny hoe andidiny anjely koa itobo manodidina an'izay matahotra. Ny anjely koa tompoko dia afaka irahan'Andriamanitra miaro atsika. Voarainareo ve zay? Fa ty kosa tsy fanao fady mihitsy zany rehefa FVM malala, zany hoe mangataka na mivavaka amin'ny anjely zany. Tsy misy kristianina mahazo mivavaka amin'ny anjely na ray ary. Nisy hiraka tato nampianatra hoe rehefa tary ianao dia atsoiny anjely zao iantson'izao, dia efa taitaitra ihany tamin'ny voalohany hoe efa nisy taona sakiakaraina tany amin'ny fa nindrasaka eny aloha hoe niova ve fosy tsy marina zany Jesosy. Sa nanao hypnotisme sy nanao kung-fu sy nanao anfaviteny nivavaka tamin'ny anjely. Misy karazana anjely anarana anjely be dia be mantsy ao anatin'ny baiboly sy any anko fantatra hoe ty anjely mpampiady, ty anjely mpampianatra vetaveta, ty anjely mpampianatra an'izao, ty anjely misy an'izany ingany anarana lisitra anjely betapeta be mihitsy any. Any misy an'izany any. De tena mety mamaly vavaka aingana tokoa izy fa devoly io tonga aminao io. Fa tsy mahazo mivavaka amin'ny anjely. Fa tsy fanao Jesosy no angatana hoe irao ny anjelinao Jesosy ho irahanao itobo manodidina anay. Mino kosa fa mazava zay fanazavany zay tsika zany tena miditra point par point mihitsy ny anjelin Jehova. Rahan'i Jesosy ny anjelin Jehova. Ny afon Jehova koa afaka miaro. Jesosy ny afo masonao koa Jesosy irao mihitsy araka ny tenao itobo. Zany afo zany ho tonga afo mpanomponao. Masoko tonga afo Jesosy, tanako tonga afo, tongotro. Rehefa lasa afo ny tenanao dia raha misy olona manome ty ohatra nisy sanatry nisy ody, dia voaraisinao fotsiny tonga dia may le ody ao anatiny. Na vao jereny masonao fotsiny. Zany koa fiarovana. Zany hoe zay indray zany tsy hoe fiarovana fotsiny fa tonga dia miataka koa zany. Miataka zany. Araka le tenitsika hoe maninona moa ny datarabe jereny ty tonga dia mivadika lasa misy ody. Koa maninona mpiandriny tsy afaka manao hoe mijery koa tonga dia mivadika rahan'i Jesosy. Zay le izy zay. Dia mila mino an'izany ianao hoe Salamo 144 hoe manao ny rivotra hoirany sy mimpanompo ny lelafo. Lasa afo ny masonao, na afo ny tananao. Dia tonga dia voaraisinao fotsiny tonga dia maty ody rehetrarehetra io. Dia manaraka an'izany koa azo atao fiarovana ihany koa dia any amin'ny Efesianina. Efa anaty mena teto zay. Le Efesianina tonony ataovy tsenjery manitra mihitsy. Ataovy tsenjery manitra. Famonjena fiarovan-doha, raro ny fiarovan-tratra, fahamarinana no sikinana, fahavononam-panao kirarona, tenao sabatra roa lelo, ny finoana ho ampingy. Isa maraina tonono ohatran'izany foana io. Amizay ianao vao mivoaka ny trano, tonga dia olona armé mihitsy. Tonga dia tsy hitan'ny Satana. Voaka vao mijery Satana hoe tena iny tsisy azo anao vanany mihitsy. Misy famonjena fiarovan-doha, raro ny fiarovan-tratra, fahamarina no sikinana, fahavononam-panahy. Efesianina 6:10 ireo olona misy an'izany dia atao tsenjery. Miala eto zany ny inona moa ny mpanarika zoma fanavozana dia ny devoirany anao tsenjery an'io. Dia nahaizako tsenjery an'io naka taratasy kely ohatran'ny ty dia nasiako sarin'olona, dia nataoko nanao kasika, dia nasiako nanotana sabatra, dia nanao tonga. Dia eo amin'ny lohany asiako hoe famonjena, dia eo amin'ny tratrany eo nasiako hoe rarina, dia eo amin'ny kibony eo misy sikina, dia nataoko hoe fahamarinana. Dia ny tongony nataoko nanao kiraro dia nataoko hoe fahavononam-panahy. Dia lasa aiko tsenjery amin'izay hoe famonjena fiarovan-doha. Ao misy ny saina mila arovana. Za olom-bovonjy za Satana olom-bovonjy tsy adalainareo amin'ny batisa rambe sy rankely zany intsony efa olona voavonjy raro ny fiarovan-tratra. Arovana ny tratra satria ao misy ny fo. Ny olona manao ny rariny tsy matahotra za mihitsy io fony io. Tsy miorory zany. Ny famonjena ny inona moa izy teo, ny raro ny fiarovan-tratra, fahamarinana, sikina. Ny olona manao marina matanjaka lalandava, tsy rera-dera-pony zany satria marina ny nataony. Rehefa marina ny any nataoko tsy miraharaha azy eo mihitsy fa marina iny raha misy azonao any anjiana. Dia rehefa manontany ianareo hoe manino ianao paster rehefa mitoroteny, dia mirehatra tena sady io zay satria tsisy olona naray nanaovako ratsy, dia tsisy atahorako mihitsy, dia tsisy ananako dette morale mihitsy koa. Za raha ho misaotra an'Andriamanitra ary nyteneko tamin'ny radio zany na dia tsy tian'ny sasany aminareo ary. Misaotra an'Andriamanitra tsy misy miliardera manohana amin'izao asako izao. Fa raha tsy zany dia hanana ny dette morale dia mety rava aveo hiovatra amin'ny toroteniko.
Zany mafy be nke hoe ao am-piangonana dia misy olona manohana anao foana isan'andro san'andro hoe ny hafaranao mety atahotra amin'izay raha vao hitory-teny ianao hoe sao dia mba mamely azy zany toro-teniko zany, dia lasa mihamarefo amin'izay le mpitandrina satria efa manomboka misy mpanan-karena manomboka midirizy azy amin'izay eo. Dia zay masarotra ny eo antorena olona mpanan-karena be io foana. Fa aleo mivelona amin'izay ananako a dia tsisy ananako tety moral mihitsy na rairy amin'izay fa samy toro-mahitsy ao anatin'izany. Mazava aminareo zany resako zany e, zany hoe rehefa manao ny marina ianao a dia tsisy zavatra atahoranao. Tsy ratsy akory zany fa raha misy aminareo ty miliardera mba te hanohanana raisina tanandro mihitsy zany, fa zao aza vela isy fiatraikany loatra amin'ny toro-teny sy atao zany. Zay sora tompoko. Dia ny fahavononam-panahy ho kirarona tenin'Andriamanitra reo dia fiarovana ranabavy. Dia tia koa raha kofy amin'ny rahanao Jesosy ny écran be an'ny Satana, tsy ahita amin'ny programako rehetrarehetra androany fa misy Satana mantsy reto point reto mantsy asomady azavaina kely any izy reto an'izay efa naheno dia efa naheno. Misy temple lehibe anankitelo eto ambonin'ny tany. Ny ray any Grande-Bretagne fanamboarana an'ireny le hoe bokina témoin, tour de Babel, tour de tour de garde, reny le mormon, bokina mormon be da be izy ny amboarina any. Dia any misy fanamboarana hoe toby anankiray an'ny Satana tena goavana be. Dia ny toby anankiray ao Inde, tobon'ny Satana anankiray io zany temple de Satan anankiray ao Inde. Ary ny temple ny Satana anankiray fahatelo dia any amin'ny triangle de Bermude ao ambanin'ny rano ao. Dia any amin'ny fanambany any prince de Satan no tantaran'izany moa. Dia reo manana télé be mihitsy, télé be be mihitsy. Dia ny kristianina misy azo fijaliana mirehatra amin'ny fonony tena dediavina. Dia izay misy an'io rehetrarehetra dia amorona amin'ny programa daholo izy. Izy alana mela an'ity fa ity miseho mirehatra. Inona no amelezana azy? Aseho amin'ny fitiavam-bola aloha, rehefa tsy azo amin'io aseho amin'ny fitiavan-karena indray, aseho fijangajangana indray. Tsy lavo amin'izany vonoy letsy tonga dia vonoy io biso io tengenana tonga dia aseho an'le na moa le ski dia ataovy mivadika any mihitsy dia maty miaraka amin'io izy. Dia iny mba tsy ahitany any amin'ny programanao iny dia angatana amin'i Jesosy hoe raha kofy amin'ny ranao Jesosy ny écran be any devoly, tsy ahitany an'izay programako rehetrarehetra any. Zany mahatonga ny hoe fadio ny milaza programa manolona mihitsy rehefa misy zavatra ataonareo raha mbola azo atao. Fa tsy mety tsy maintsy zaraina ny invitation. Raha mieritreritra no any an-dafy dia aleo tsisy halala zany afa tsy ny vadinao ihany raha azo atao, fa tsy aparitaka amin'izao sy zao ary fa voatazany Satana io bloquenao raha vao tsy mivavaka tsara. Plus vatatry ny olona miprogramanao plus be dia be ny fahavalonao. Rehefa anao programa anao trano dia mba anareo mivady rery fa tsy hita zay zao anao trano, zay zao anao trano, zay zao anao trano. Fa ianao mieritreritra fa ho faly aminao daholo ireo olona hitenenanao trano daholo. Zay mahatonga ny olona maty amin'ny sy maty iray potika sy rava foana ny zavatra izay ataony, satria fantatry ny olona miprojeny. Ataoko ny rahantsika anay tireny amin'ny télé ireny hoe vao fantatry ny olona le artiste ray na le olo malaza ireo ho any an-dafy dia kakandra reo amin'ny ody, maty amin'ny ody gasy mihitsy ianao. Fa ny malagasy tompo mbola 5 sy 1 ny akamarony ary ory ava manana. Ka raha azo atao zay natonga napapanay raha nisy taona taminazy fiara dia gaga ny teny hoe ary ahoana lesy tsy mba fatapaty zay hoe dada misy zavatra koa tsy ambara aloha raha tsy efa amin'ny fotoana ary tongako aminao mihitsy io anahazo an'izao. Satria tsy tiako fa mety tsy atambavy ianao raha vao mainao zany dia tantarany hoe zao ny zanako azo an'izao, zao zanako azo an'izao, zao za dia niparitaka ny rehetrarehetra any ny zavatra iny. Ny olona endry mafehivavy izy, mafehivavy izy. Zany ny olona matanjaka ara-panahy tsy zao rehetrarehetra zao dia tanisana an'izao olanao rehetrarehetra zao, fa misy olona tsy faly aminao. Fa tazomy tsara ny programanao dia raha kofy amin'ny rahan'i Jesosy. Ka raha tonga ianao zany any amin'le any atsimo ranabavy asain'le olona any dia angatao amin'i Jesosy. Raha any Dego tsy haiko ny amintsika amin'ny teny zao fa taloha nisy an'izany fa zao tsy fantatro fa mandeha mantsy Facebook. Raha any ianao tsy hono fa ry papanay efa mipetraka tany, fa raha any hono ianao ny teny hoe ody any Antananarivo ka fantatry ny olona any tsy tafody za mihitsy ianao. Ry papanay tany tompoko fa tsy hoe angano zany. Dia ahoana ho fodindry papany ala tany tonga ity dia tsy miteny izaniza fa mibata entana vao fata hoe hoaizina daody zay vao miteny an'izany. Fa tsy tafaly eo tany raha ozy ry papanay nisy an'izany hoe misy hoditra akondro latsaka iny amin'ny arabe dia mifananana mihitsy hoe za mizao vao miteny milaza fa vehivavy nihinana an'io hoditra nihinana an'io akondro io. Dia le anankiray miteny hoe lehilahy nihinana an'io. Rehefa aso ary dia ho hitantsika eo zany.
dia anaovan'zareo sikidy le otrakondro avy eo am'izay torana namaty am'izay ny tompony natratra ny ambala velona dia hoe hitany lava io fa lehilahy le ninana anazy any zany resaka ody tena filalao any sy ny any ambatsony rehetrarehetra any e io zany a fadifadio ny milazalaza zavatra mialohan'ny anaovana zavatra goavana anankiray mazava amintsika ve zany resahany zany dia hoeto ny passeport na hoeto ny taratasy manao dia roay dia voly dia apetrao am' Jesosy zay mahakasika an'iny a fangatahana zany hoe mangataka fiarovana rehefa ho any am'ireny tanàny reny na andaitra zany tompoko tam'izao lehilahy hitanareo zao fa ratsy nisy an'izany fa matany am'le fitandremako taloha dia io foana ny vavaka ataoko raha kofy am' raha anao a Jesosy a dia ny anjelinao hitovy manodidina ny fitaovam-piadiana rehetra Jesosy famonjena fiarovantoro rariny dia nataoko isan'andro a zay ny naela velona tany am'izany toerana zany a ny ahitanareo aeto ka ataovy zany ho voninahitryandriamanitra ray mazava be zay zany hoe rehefa andehany amin'ny toerana tsy maintsy andehanana nefa be fampotsampy dia ny fitaovam-piadiana natao vy mahomby satria ho any Iraky ianao zay kosa angaman'iny na valony fantanianao ve zay fa rehefa tsy maintsy mandeha dia mandehana satria tsy afa-manoatra ianao fa raha mbola azo atao ihany koa ny hoe tsy mijano ohatra mamangy ianao ka tsisy tokony hijanonanao loatra eo a dia mamangity andana mody satria mantsy matetika any amin'ireny faty ireny ny tena mora ny anasivana voakanina any zany mora andera ny voakany satria am'le faty a maloto efa nianarantsika zany e tsy averintsika tsony valy fantaniana manaraka an'izay indray ary dia ato amin'ny romanina indray ny valyle fantaniana anankiray romanina firy moa le meko anareo tamin'ny voalohany teo le oza hoe tsy 18 fa 14 valy fantaniana manaraka indray ary sotra ny tompo mihitsy aloha fa mazava ny resaka rehefa tsy mazava mantsy ny resaka dia lasa miteraka fiazoazony ny romanina toko fa 7:10 valy fantaniana ho an'ilay olona nanontany andro sakafo rehetrarehetra ty indray mivaliny ty amin'ny anaran'i Jesosy 14:1 dia raisinao tsara mihitsy zany amin'ny anaran'ny tompo manao hoe araiso ny malemy finoana nefa aza mandray azy hitsarananeo ny eritreriny andininy faharoa miara-mamaky am'izay tsika naran'i Jesosy isa 2:3 ny anankiray a mino fa mahazo mihinana ny zavatra rehetra izy zany hoe ny FPVM zao mino an'izany hoe tsisy faditsika zany afa-tsy ny rasy ny le voalaza teo ihany fa misy indray ny olona mety hoe le finoana ao anatiny dia mihinana zava-padina vakitro hoe inona koa moa le hoe tsy azo hohanina kisoa hoe sy rehetrarehetra tsy hoe akory hoe very izy raha manao na tsy manao an'izany fa zay le finoany tsy olan'izany afaka tsy mihinana kisoa ianao afaka tsy mihinana vakitro ianao afaka tsy mihinana zay voalazan'ny testameta taloha fa zao anefa le toyany eo ambany eo am'izay no arahantsika eo amin'ny andininy fahatelo miara-mamaky amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe maninona ho ny mihinana tsy anjaratsika ny manamavo ny adventista ohatra zay mihinana kisoa na tsy mihinana kisoa na mety zay akorana sika manao an'izany fa tsy manamavo azy ianao satria zay ny finoany fa zao kosa nefa akoatran'izay koa dia toy izy indray le toy amin'ny manaraka amin'ny anaran'i Jesosy zay ny tsy mihinana tsy mahazo mitsara n'le mihinana raha tsy mihinana kisoa ianareo dia aza mitsara n'le mihinana very izy zao izy tsy anjaran'ny zareo mitsara antsika amin'izany zay le teny hoe ako kosa ny tsy mihinana tsy tsara n'izay mihinana fa teo aloha raha ny teny manao hoe mare finoana izy tsy mihinana fa tsy zavatra inona moa izy teo zavatra inona le voalaza teo aloha teo mazava maniry ihany lazay fa marefo mihitsy ary le finoana nge malemy finoana dia tsika zany a tsy tsara atsika eny malemy finoanareo dia toy izy andray koa le fanazavana naran'i Jesosy aiza moa tsika zao fa efatra miara-mamaky amin'ny anaran'i Jesosy iza moa ianao zay mitsara ny mpanompony hafa amin'ny tompony ihany no hijoroany na halavony nefa ampitoerina ihany izy fa mahay mampitoetra azy ny tompo andininy fahadimy
tonga de valim-panontaniana anankiray koa io voavaly amin'ny 5 io. Ny anankiray misy olona manao hoe ny andro anankiray mihoatra noho ny andro anankiray. Misy atoko-pivavahana manao hoe sabotsy mihoatra noho ny latsinainy talata-larobilaka misy zoma sabotsy alahady mihoatra. Fa misy koa atoko-pivavahana indray manao hoe ny alahady mihoatra noho ny andro rehetra fa andro itsarana. Mazava aminareo zay a. De ahoana ny toyany ao aorinany ao amin'izay aloha Jesosy amin'izay no nilazany toyany. Aoka samy manina ozy izy. Atoko tsara ao amin'ny sainy ihany de toy izy io ihany. Ny mitandrina ny andro de mitandrina zany ho an'ny tompo. De toy izy ihany koa le izy. Za zany raha mihinana kotileta de hoaniza nihinanako azy. Ho an'ny Jesosy. Raha tsy mihinana kotileta koa de hoaniza nanaovako azy zany. Ho an'ny Jesosy. Ka raha samy ho anazy daholo mihinana sy tsy mihinana, inona moa ny andanitsika andro ifampitsarana eto e. De aza mifampitsara ntsony amin'ny resaka sakafo. Niza mialeto ianao amin'ity zoma ty ka iteny aminao hoe kisoa hoe lahady sabotsy tsy zany ny andovana amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy resaka andro, tsy resaka sakafo. Ny antony vetivetika fotsiny. Ambany ry ny antony. Andininy fa izy moa zany ndasolony ary. Andininy fa 12. Andininy fa 14, 14. Vakio mafy mitsy le 14 iary itsangana hoe fiangonan'Andriamanitra zafady indrindra. Sangana kely mitsy ianareo mamaky amin'le 14. Mba sitrako misy antony zay mitsangana zay. De aon'ireo ny lohanao. Vakio amin'ny anaran'i Jesosy le 14. Isa 2:3. Amen. Petra tsara am'izay de ndre tsara manomboka izao. Azonareo ve nytiany zany atongavana? Tsy misy zavatra maloto fa raha misy manao zany ho maloto de aminy ihany zany no maloto zany zany rehetrarehetra izany. Madio avokoa ny zavatra rehetra raha raisina amin'ny fisaorana izany. Io zany iandin'ny 20. Eo amin'le 20 misy an'izany teneniko zany 20 aza zay anina 20 aza zay anina no andravanao ny asan'Andriamanitra. Madio avokoa ny zavatra rehetra nefa ratsy ho an'ny olona zay mihinana amin'ny fatafitohinana. Hitanao, tsy resaka sakafo ny andovanana, tsy andovana ny fanjakan'Andriamanitra. Madio ny zavatra rehetra. Mety tsy tianareo zao ty hafahafa be aminareo zao ty resahako ty. Ny tena marina nge tompoko ny toka tsy natao hosotrony, atao ampiasana ny alcool. Fa misy fotoana koa raha vatan'ny olona mila misotro alcool, mila misotro eraka ny sotro. Dokotera nampianatra anazy zany. Fa rehefa tsy haitsika koa mampiasa azy vadika amin'izay le izy lasa hosotrony. De ny fampianarana ohatran'izany tsy hain'ny olona koa mandray azy. Fa aleo tsotra fotsiny aza to de mihinana rehefa tsy azo hohanina. Zay ihany. De aleo to de tsy hohanina le izy so ndray de isy anitatra raha aveo iny afaka mihinana ho na eran'ny sotro ihany ony eran'ny sotro le izy androany na de intelo ny sotro aloha maraina atoandro hariva zany ty de iverina amin'izay rehefa aveo isory toka. Fa aleo tsy hohanina satria mampitabataba ny toka sy ny divay. Zay ny fanampanazavana. Zay le fanontanianareo ny angona be tato. Atoko ny fiheziny zay rehetrarehetra zay izy mino kotsika fahorinana zao feonan'izao taorian'izay fa nazava tsara amin'izay ny tatana. Manao misy ny olona ny fiangonana manao ny andro mihoatra noho ny sasany. Ohatra sabotsy ny ianao ny lehibe ny andronao, zay ozy ianao ny andro mihoatra noho ny sasany. Aoka samy atoko tsara amin'izay tsika. Rehefa sabotsy ny sabata anao de tandremy tsara le sabata. Tena tandremy tsara mihitsy. Tena mivavava aza mamao fa de vavaka ny atao. Fa rehefa ozy izy ny FVM hoe lahadiny anay ny sabata anay, oke ozy izy Jesosy tsy miady varitra amin'izany izy fa anazy io. Fa ny olana tsy mahatoky amin'le andro napetraka tsika mianakavy. Azonareo ve ny tiana hazavaina amin'izany? Tsika nametraka hoe ndao hivavaka lahady. Fa non, lahady ny vavahantsika fa ny lahaditsika ny antsika ny adiny ray eo amin'ny lahady ihany ny tena mitsarytsika. Raha ny tena marina zany rehefa hoe ny vavaka lahady tsika de tokony najaitsika zay lahady zay.
tena natao andro sabata itsarana mihitsy le lahady satria efa mila mahatokontsika hoe lahady ny atsika zay le natapany faharoa hoe aoka samy atoko tsara amin'ny zay ny ekentsika rehetrarehetra mazava manareo hoe zany fanazavany zany raha ozy indray nareo hoe atao latsinainy indray pastera ny ivavahana de jesosy tsy anisy olana am'zany izy ay latsinainy ny ivavahanareo okay tsy olan'zany fa andao kosa ry hitako ianao raha mahatoky amin'ny latsinainy na tsy mahatoky tsy le andro ny olana an'Andriamanitra fa le hoe nahatoky tam'le teny nomena ve anareo raha ny tokony ho izy zany tia fampianarana ara-baiboly marina raha ny tokony ho izy zany rehefa lady natao sabata tokony tsy ala ao am-piangonana ny olona maraina parivony andro za mihitsy ny tena izy ny sabata tena ao am-piangonana mideran'Andriamanitra de misaotra an'Andriamanitra de mivavaka amin'Andriamanitra ao maraina parivony andro zay mihitsy ny tokony ho izy fa tsy hoe ivavaka maraina miditra amin'ny fito de manomboka amin'ny folo am'izay lalao baolina am'izay ny tahankatsaka parivony andro fa efa vita aloha zay ny an'Andriamanitra tsy mahatoky ianao am'izay satria le andro efa natao itsarana nefa ianao mbola manao zavatra ihany mazava amintsika ve zany zay ny tsy tsara hoe andehana salamba am'izay aloha fa zao malalaka kely fa maraina mahatonga ny olona mahatonga ny fantaninareo hoe pastera zay ne be olana be ao trano tena tsy mety mivahy pastera zay marary tsy mety sitrana satria le fotoana connectentsika amin'Andriamanitra adiny ray isaky ny herinandro de tsisy connexion azonao anatin'ny adiny ray zany raha nandany sarge ianao 7 andro de adiny ray ao anatin'le 7 andro nitokananao vavaka fa ny an'olona maraina mivavaka ny atoandro miato kely de aveo miverina ao am-piangonana indray manomboka am'raina am'roa vavaka hira fiderana parivon'ny andro gaga hoa za tany Tomasina tsy fantatro hoe ino ny fiangonana io fa tonga tany Tomasina moa tam'izay efa ala de toroteny tao Tomasina tam'izay vita ny fitoriana tao sabo tamin'ny 12 sasany teo nody tena terimody ao fa tena fa reraka be za matory ambony fandrina misy fiangonana zay ao akaikin'le trano eo mira le olona ao nanomboka tam'roa teka mideran'Andriamanitra zay ao fa restory be mihitsy taitra amin'ny 5 za mietrehitra efa mangingina mbola mihira ihany koa zareo amin'ny 5 de mbola natory kely ndray koa hoe mbola mba tsy reraka amin'ny 7 latsaka fatelony mbola manohy fiderana le olona ao amin'le fiangonana tsy fantatra hoe fiangonana inona loatra le tao akaiky tao fa maharaina pletika masoandro pastera ato zany pastera FVR midôdô be mihitsy ny olona tsy manao fiderana be mihitsy zaho amenatra teo ambony fanjina hoe Jesosy eo menatra anao mihitsy ane za ty ekeko fa noho ny amin'ny avy zanako fa ho zay tena marina zany fa tsy ampy ny alahantsika eo alahantsika io tsy ampy raha te manoro-hevitra anareo raha tena te hatanjaka ara-panahy de mivavaha midira amin'ny 7 aza miala eto raha tsy amin'ny 4 zao tonga de mifitirika amin'ny voamasa zako ry pasterany aminy marina inge zany teneniko anao zany miala maraina mirava ny atoandro afaka mamoty mivoaka kely eo mivaro de avy ndray miverina ndray miditra mivavahady rehetra le miditra amin'ny folo de miverena zany raha te voky ara-panahy zany fa mahatonga antsika moramora resen'olona lahatra tsy ampy le fampianarana baiboly ohatran'izao de voatominy olona kely fotsiny de ohatra marina tokoa zany nareo moa le batisa amin'ny rankely tsy mety ho rankely mila ajoboka mihitsy ajoboka hatramin'ny loha mihitsy ajoboka raha zany nareo tsy voavonjy zay fotsiny de efa mirorosaina am'izay ny rehetrarehetra satria tsy ampy le inona le fampianarana aztsika ve zany de tokony mijanonao tsika maraina parevy tena mideran'Andriamanitra sotra koatra mivavaka de misy fisaorana misy fiderana misy fiankohofana misy fankalazana misy fianarana baiboly tokony hoe misy écran be ohatran'ity zany atao am-piangonana maraina mivavaka de ny atoandro mijery horonan-tsary na ampianarina eto nareo hoe zao re olona fiavian'ny farany zao ny atao rehefa ho tonga amin'ny farany zao re olona natao hoe doany ahoana ny fomba atao raha te hamotika sy andravany zany de am'izay mipiny matanjaka be mihitsy ny ara-pinoany zao ny ataony ihany zany tokony ataontsika lahady tontolo zany mazava aminareo ve zay de am'izay matanjaka tsara le ara-pinoany fa mbola ho avy zany amin'ny fotoana mampety azy fa tsy ampy antsika io sakafo atiny roa isan-kerinandro sora tompoko fantanina am'izay dadatoa hitany velany de josy rehefa mandezy hoe aminary sabata tsy mamoa varavara hôtely izy fa miandry olona hita de misisika de any mesasera de miandry tsy mamoa izy fa miandry olona misisika izy nefosika raha ny paster izy rahamanatsoa mitendtsara zay tamin'y zay zavarehetra de mizava raha makako de hoe le mandeha alady de le mamoaka vola raha mandeha bis tsika de mbola moka vola tsika zany fa jeran'Andriamanitra
dia mandresaka sitsika dia mbola vola tsy jerin'Andriamanitra. Dia lolo reny zany dia tsy ahoana lolo reny zany tsy jerin'Andriamanitra izy na ahoana fanteny fa afafa be mandeha misy ihany hoe raha zany. Zay mihitsy le fanontaniana andrasana aminareo nge zay e. Dia ahoana ve zany tsy hamoaka vola tokoa ve zany lahady tsy hanao an'izao? Aza dino fa eo ambany toizo fahasoavantsika. Dia hoy le Baiboly teo, ataovy ny zavatra rehetra ho fampandrosoana. Raha mampandroso anao amin'ny ara-panahy le zavatra atao, oke zay. Azonareo ve zany resana zany rehefa andro sabaty io resaka io zany ninina andro raha ohatra. Ho aty am-piangonana ianao efa mipetraka ohatra hoe ny Andoharano fotsy, aty Antananandrano ianao nivavaka. Inona ny mahasoanao mandeha bisa ny mandeha tongotra? Mba teneno aza mody miatsara velatsy hoe ka izy teny andray hoe mandeha tongotra pastera. Inona mety kokoa ny mandeha bisa ny mandeha tongotra? Raha tena tsy hafa manoatra ianao satria bus ny andehananao, dia mandehana bus dia alo avy ny friany satria eo ambanin'ny fahasoavana ianao. Azonao tsara ve zay? Mahasoa an'le fiainam-panahinao le izy satria ianao andeha hivavaka. Dia zay na tonga mpianatra ny tompona anohy sy olo-tsaloim-bary tamin'ny andro sabata satria nona le mpianatra. Fa tsy manao ohatran'ny Jiosy tao amin'ny testameta taloha hoe na dia tonga ara amin'ny fahavalo, fa nisy an'izany eo amin'ny Baiboly tonga amin'ny fahavalo dia ny andro sabata tsy sanaka sabatra mihitsy fa samy fiandanana. Tsy mahazo mitana sabatra, tapatapaha amin'ny fahavalo fotsiny ny tendan'izy mianakavy tsy hita moa zany fa dia manompo an'izay fa dia tapa hoe to ny tendany mianakavy maty saika ringan'izy rehetrarehetra. Azonareo ve zany e? Zay nge le fahotana le tsy fahalalana Baiboly. Ka le atao hoe fahasoavana dia hoe mahasoa amin'ny alahady za androany tena marina tsy maintsy andeha bus. Noho izany mandeha bus dia alohako amin'ny anaran'i Jesosy. Fa raha azoko atao ny hoe raha manana fiara manokana dia hoe vidiko ny sabotsy ny lasantsy. Raha misy kosa zany ny zavatra azo atao mialoha dia ataovy. Fa ny bus tsy azo atao hoe alohako sabotsy aloha le fre fa tadidio rapitso lahady za mandeha rapitso tonga am'izay anao. Azonareo hoe tiako lazaina amin'izany e. Raha azo atao zany ny éviter an'le hoe mamoaka vola sy manao raharaha dia lany. Fa ny antony ange tsy hoe voarary fa hoe atokanao any am-piangonana mihitsy ny andronao ray manontolo amin'le salahady. Zany hoe ole dia tokony handany fotoana andro vary ianao dia efa atokanao any am-piangonana. Ataonao sabotsy zany ny fandrahoana ny sakafo na ny pasoka lamba dia ny lahady ray manontolo manovoery ao am-piangonana. Tena mino an'izany arivo isan-jato fa raha mahavita atao am-piangonana tsika ny lahady tontolo mandroaka dia voly bebaka dia mivavaka, mandroaka dia voly mibebaka dia mivavaka. Tsy misy zany mandritry ny herinandro ho litaraina lavo zany intsony satria matanjaka be le ara-pinoa ny lahadiny iny. Ny atao rehefa lahady ge misarza batery mamoky hery hiatrehana ny herinandro averiko. Ny atao ane rehefa sabotsy na lahady dia hoe ny atongavaketo amin'ny lahady hisaotra an'Andriamanitra tamin'ny namezana ny herinandro ary ametraka indray ny herinandro eo ampela tanan'Andriamanitra. Mazava aminareo tsara ve le atao rehefa lahady? Dikan'izany rehefa avy mivavaka zany dia nahatsiaro ny saotra an'Andriamanitra ary mahatsiaro hoe efa voapetraka eo ampelantanan'Andriamanitra ny herinandro ka tsy manatsony efa eo ampelantanana iny. Fa satria tsika maikamaika loatra amin'le mivavaka ato dia nandray mivoady mety lava na mety ny lavanty na mety ny 500 ray, 500 roa, 500 telo, 500 efatra dia zay isany tadelo 500 dia zay isany ao anatin'ny saina eo dia tsy hisy tadidy loatra inona moa le toroteny loatra zay ny lasa mibahana dia kely loatra le sakafom-panahazo any ka marefo le olona dia ao anatin'ny herinandro izy tsy ngilahila foana izy fa tsy matanjaka ny ara-pinoany. Tsy tokony tsy lôzika loatra zany le hoe avy mivavaka ilany dia aiza amin'izay ho amin'ny vary zay zany efa reraka avy mivavaka mihitsy aiza ny sakafo atao trano dia na nijetilisa renao kina koa ny vavanareo tany raha reraka mivavaka nareo fa nga le fivavahana mo mandreraka. Tokony hoe ny olona avy mivavaka zany tokony hoe fiatarana ho anao rahalahy tena nahazo hery mihitsy io vavany am-piangonana. Saotra Jesosy navaky ara ny vilany saotra vavaky ny vilany saotra ny amin'ny tivili tsy voasasa ny vili oke zany saotra fa alao fa sasany zany fa contraire zany ingetsika mianakavy avy mivavaka sao ny vili mbola tsy voasasa lamban'iza kosa tony izy anisy tony atin'akanjon'izy ireny ndrety miala antrana zay mikorotany zany hono izy nolona voasarzy normal ny herinandro ny ray manontolo raha tsisy mangirana mihitsy satria olona avy namoky tenin'Andriamanitra zany tokony lasa tsara fanahy be zany tokony ny olona zany tokony ianao hoe lasa any am-piangonana dada sy ny eny verina eo zao reny lasa tsara fanahy kely mihitsy zao reny miverina avany satria ny ray tamin'Andriamanitra ka. Fa contraire an'izany zao ny zava-misy maika tonga avany tonga any am-piangonana hoany reny manteto fa angy alany eo vao tonga avany reny ataony volositanareo le tiako tenena amin'izany
lasa zavatra ohatry mifanohitra le aty, ohatry ny hoe lasa latasy sisa ny aty am-piangonana, ohatry ny hoe adity sisa le aty am-piangonana, ohatry ny hoe lahady moa dia tsy maintsy mivavaka satria mamenatra ny olona mandeha. Tsy zany eny aty e, ny aty tena hoe anovery a, isotra n'Andriamanitra, misotra Jesosy tamin'iny herinandro iny a, misotra tamin'ny sakafo menao, misotra Jesosy fa mbola sitrana andray zay nanarary ary, misotra Jesosy tamin'ny fitahinao, afaka mianatra amin'ny mpianatra, misotra Jesosy, ametraka ndray koa ny herinandro Jesosy. Manomboka satria ny alahady mantsy ny voalohany amin'ny herinandro a, tsara ny alalanareo an'izany fa tsy ny alatsinainy akory. Ny alahady no voalohany amin'ny herinandro, fa ny sabotsy ny faran'ny herinandro. Ny atao hoe sabotsy zany rapitsy zao mifarana ny herinandro dia ny lahady. Na tonga an'le mivavaka lahady dia hoe aoka olohany amin'ny zavatra rehetra ny Kristy. Jereo fa ao amin'ny Koritianina indray misy an'izany fa tsy eto amin'ity androko ity kory. Ao le jere tsara nge fa ato zany. Aoka olohany amin'ny zavatra rehetra ny Kristy. Aiza moa Koritianina fahafiry moa zay e. Faharoa. Mba apio kely mitady an'izay aoka olohany amin'ny zavatra rehetra ny Kristy a. Any amin'ny Koritianina any izay. Eny ao anaty baiboly aloha izy e. Suran'izany. Kolosianina. Kolosianina 1. Kori Galaye fe Fili Kolo. Kolosianina 1:18. Zao le izy. Jereo tsara le Kolosianina 1:18. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary izy hitantsika ve zany? Dao ary miara-mamaky amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary izy no lohan'ny tena dia ny fiangonana. Izy no voalohany dia ny lamatoan'ny maty mba ho lohany amin'ny zavatra rehetra izy. Ny antony vavahana lahady zany dia ny hoe ho lohany. Vao manomboka ny herinandro dia Jesosy no ametrahana amin'ny fiainana ray manontolo. Vao mandoa zany ny herinandro satria ny alahady. Ary ny antony vavahana lahady ihany koa dia rehefa maty Jesosy dia nitsangana tamaty amin'ny andro voalohany. Dia ny andro alahady ny andro voalohany. Nandreseny Jesosy ny fahafatesana ny andro voalohany. Dia izay no tonga ampino kristianina hoe ny andro voalohany amin'ny zavatra rehetra fa tsy ny farany intsony. Dia zany zany ny tena important tsy le andro, tsy le fotoana, fa le fanajanao an'ilay fotoana ny fanomezanao tamin'ny Jesosy. Zay ny tena ilaina amin'le fivavaka alahady. Dia izay mamparefo antsika indraindray atoka indraindray. Fa mila ampiana io sakafo-panahy io. Dia izay na sy nisy zoma fanavozana hoe alao renforcena ny fahalalan'ny olona. Fa tsy ampy ny lahady, tsy ampy nandray ny sabotsy, dia renforcer antsika indray. Dia izay no mahatonga antsika ampianarina mandroaka devoly daholo. Satria ny devoly tsy manontany hoe ianao moa mpiandry sa tsy mpiandry? Hay tsy mpiandry ianao. Alao aloha tsy kitikitiana ry olona fa izy nge tsy mpiandry. Tsy miresaka an'izany ny devoly. Hoe aza kitiany fa izy tsy mpiandry fa mpiandry ihany. Fa na mpiandry io na tsy mpiandry dia asiny devoly daholo. Ataony marary daholo. Dia izay mahatonga antsika hoe mianatra tenin'Andriamanitra. Fantaniana tamin'izay voalaza teo koa raha misy koa ny ankoatran'izay na nitikitika anareo tany dia mba hijery olona tsara tsika raha ohatra ka. Ataovy mafy. Tena amaly fantaniana fotsiny raha ohatra ka hoe izay mety. Ataovy mafimafy kely hoe. Hoe iza le anaterana sakafo ao tsy mamady. Tsy tany ianao dia anaterana sakafo. Fa ianao zany miasa atao amin'ile olona sa maninona amin'ile olona. Dia ianao ve manana tokantrano tena fa anao manokana sa tambatra amin'ireo? Ka raha manao manokana ianao dia teny fotsiny izy fa zahay fa manana an'ile anahy dia vita fotsiny e. Azonao satria izy namadika tany dia hoe anaterana sakafo ianao. Dia teny izy zahay fa misy andrahoako ato fa tsy mandray an'izay tsony to dia tsory mihitsy tsy mandray ninina mihitsy ianao. Fa raha ohatra indray mantsy ianao hoe miasa amin'ile olona, io sy patrouanao ohatra tsy afa-manoatra ianao. Azonao zay le nahatonga anantany. Noho izany zany rehefa ohatra ka tokantranonao dia tsisy mandidy mihitsy amin'ny tokantranonao afa-tsy ianao rery ihany. Ny tokantranonareo aza vela idiran'ny hafa zany mihitsy fa ianao no mandidy ao hoe zay tompoka fa tsy mihinana amin'izany tsony, tsy manao an'izany tsony fa misy atao aminay. Zay dia tsy aza mandray tsony satria efa lasa fandraisana anjara iny hoe ianao tsy mandeha nefa mihinana an'le sakafo omeny andray koa ianao. Dia tsy le sakafo fa le fandraisana anjara amin'izay no lasa tsy mampety anazy. Zay saora tompoko. Zany koa moa mbola fantaniana mamadi-drazana ve pastera zao ve reny. Rehefa tsy tokony kitihana re olona le razana dia avy alao any raha tsy hoe tsy maintsy afindra noho ny antony tsy afa-manoatra. Zay ihany.
fa raha hoe kalezine pasteur le lambany eo fa rovotra io a tsy nahafonosanao zato ambe riva ry na rovotra eo tsy miteny zany hoe rovotra ny akanjoko fa azaky tiana intsony ary efa ndresako taminareo teto hoe makamo sy mahavarina sy mahampomea le faty malala mangatsika eo fa izy io tsy mety malala mafany izy io tsy mbola nay mihitsy nareo hoe ay andeha hanala lamba aloha fa mamay be ny razana eo ampasanao a taraina tamin'ny seho tamiko mihitsy tamin'ny le mamay loatra fa mba analao reka ny lambako fa mamay loatra fa io mangatsika ihany ny fantatro io razana io mahagaky nareo hoe tsy mba gaga am'izany e maninona mangatsika ihany io vao miteny hoe finosy fa mangatsika fa io a tsy mba miteny zany rehefa mamay hoe mamay be ny andro zao tena midanika be masany fa mba analao ndray reka ny lambako a ny seho tamiko dadabe analao ndray ny lambany na fandresaka taminareo an'izany keo aho hoe mbola tsy nahino hatramin'izay ny ainako ka hoe oe niseho tamiko dadabe tamin'ny ala hoe moanateroelo areka fa avo be ty ny orana zao fa fahavaratra ny andro avo be atao aminay ato fa manino io mangatsika any satria mangatsika mantsy ararotiny devoly hoe amolamby ianao mba hisitomana ny volandray ao an-tranonao ao mazava amintsika zay a dia tsika tsy manao an'izay fantaniana ataovy mafimafy kely hoe hoe izy no naninona nataony tany ny anaranareo dia izy nera sa tsy nera taminao tsisy mampaninina anao nataony any ny anaranao tsy rehefa ianao fotsiny mba miady varitra kely amanaraka raha mety ki aza mba atao anyso ny anarako raha azo atao fa rehefa soratany moa zany ny anarany dia izy moa zany ny efa naroatra azy any dia tsisy fiatraikany aminao zany satria tsy ianao tsy nanaiky hoe ataovy ihany ny anarako le fanekena mantsy ny tena zava-dozy amin'ny vava no itenena zahoana famonjena amin'ny fony inoana zahoana famarinana raha vao mitenana hoe za tsy hoany fa tsy manina ny anarako ataovy ihany zay ny tena tsy nety zay fa raha izy nanao atsokosoko an'le anarana tsisy idiranao zany tsy mampaninina anao akory zany fa afaka ho azy no ataonao anatin'izay sora tompoko fantanina akoatra n'izay inko dia afaka manangatanana izay inko mazava to hoe ianao ataovy mafy ny fantanina izy ony miobitro lava sofina dia rehefa amona azy veony dia atao ahoana dia araka le tenin'ny soratra masina teo zany ary rehefa ohatra izy kakapohanareo faty ohatra fa zay mifahaizanareo azy dia kapoha izy fa tonga dia voatorana am'izay zany dia tapao aingana hiala am'izay na sobary ny tendany hivoaka ny rahany dia atsongoloa izy hiala le raha ao anatiny ao zay fa le mihinana zavatra amin'ny rahany mihitsy ny tsy mety le raha ao anatiny eo zany tsy azo hohaniny zany araka le tenin'ny baiboly teo dia atsongoloka le izy dia arina ihany koa le raha ao anatiny ao zay mazava koa makasika an'izay zay ohatra zay daholo zay fantaninareo makasika ny raha dia ataovy zay lan'ny rahany ao anatiny ao misy fantaninareo koa ve akoatra an'izay inona koa manitika na resaka sakafo teo na famadiany sy rehetrarehetrarehetra na le tapahana oziny zao ozy zao dia antanio tia fotoana mety na amaly fantanina fotsiny arytsika androany tsy olana fa manjary ny mitakariva tsy ampy tsy olona le telefona 7:10 me fantanina ao anatin'ny andro raika izy tsony avaliana zany eny dadato teneny mafy mihitsy afaka makety mihitsy ianao fa tsy mampaninina zany dia aza misalasala mihitsy raha vao tapitra mantsy ny lera avy eo dia anatiny eto am'izay nareo ametraka fantanina dia lasa tsy voaray tsony daholo nareo rehetrarehetra dia mampalahelo kely eny ary avieto raha aman-dreny azafady indrindra dia sady mba manao présentation ianao ny fitsoreto sorato tiako resahana lazainy eto zany dia zao tamin'ny misy famadihana ndray mandeha dia dia zao fianakaviana avy amin'ny ray aman-drenina izy io fa mitadana dia tary ambadika ambomanarina tary dia nisy famadihana dia zao nakany zay fa zao za zany efa mivavaka tondra vangy ampony efa ela be dia tamin'ny voalohany mivavaka tao dia zao nakany zay dia za resaka tamin'ny mamanay sy ny retapotaniko zay tsika fa tsy miditra makany miofasana io fa tia miarabe tsika tia miarabe tsika miandry dia lasa eritreritra zareo fa fantatra hoe tsy natrika an'le famadiana zay fa président dia hoe zay tateoriny zay tsy niaraka taminay tsony reo fa nialy reo olona reo na misy raha atao dia tsy manatona anay tsony dia faharoa manaraka zay ndray zay tsy namatika mihitsy aloha dia ndray mandeha koa ngamba mamenitra any dia nisy famadihana koa tany ambadika mahazo tany
Dia nandeha tany zay tamin'izany hoe mbola tanora ihany. Dia zao zavatra nagaga namenatra ilay izy. Nandeha zay fa zao tsy nahalala dia sakafo be mihitsy. Dia akoho vorona ina dia zao zavatra nagaga na tsy nahalala aloha. Dia ampilangeza be dia tonga dia ilay vodina vorona foana nohaniko fa matsiro be. Namenatra izy aloha za tsy nahalala vodina. Vodina le gisa na gana tahaka izany iny foana nohaniko fa ny sisa tsy nihinana iny aloha zao. Dia ny fahatelo manaraka izay ao amin'ny boky ao Timoty voalohany 5:23 misy milaza an'izao. Tany amin'ny tournée mantsy niasa tamin'ny géomètre dia no nalala nosy varika sy mananjary ireny. Dia miaraka amin'ny chef de brigade ireny dia makao amin'ny mopera dia misakafo ao mopera. Dia mopera misotro divay miala tsiny fa raha misy katolika ato tsy hoe ratsy akory ny katolika na mopera. Dia misy divay za tamin'izany tsy tia divay fa ny labiera sy mafarany andro dia labiera koa. Dia zao mahatonga an'ilay hoe aza misotro divay tsony ianao izy no mivavafono sy mifahosahosahanao fa misotro divay kely. Zay vola soratra masina Timoty voalohany 5:23. Dia za moa tsy misotro divay za mihitsy. Dia nam'vazahana raha mamy any amin'ny tournée na taty tsy name. Namako nefa miasa amin'ny géomètre zany afezika any ilay izy tena revorevo any satria mbola mora amin'ny fiainana. Dia zany hoe miaraka amin'ny courant zay sabotsy na hariva na alahady. Lazaiko anareo fa sakafo zany miala tsiny mora be feno mihitsy ny vola any amin'izany tonga amin'ireny tsakitsaky natao betsaka miala tsiny. Zay aloha tamin'ny fatanorana zany fa zao fa mivoazin'i Jesosy dia efa fadiny fadiana fondratsy rehetra. Zay tsika eto dia taty aoriana efa mivoazin'i Jesosy dia raisiny fiangonana any avaratra any nefa mahafantatra anatra ny kate efa-joro tamin'ny pasteur Hortense dia ny zava-maneno mantsy dia sendra nandalo tato dia naheno izy dia miditra dia nandroso. Fa tsara ny tsy hoe araka mbola azy hoe taondra avy ambony any fe ny Jesosy sa aty koa fa Jesosy misy foana ary nahatonga an'ilay alahady ny andro voalohany moa izy iny sabotsy ny farany herinandro. Dia lasa ny eritreritro hoe sy mifandray ihany amin'ilay resaky ny olona taloha manao hoe latsinainy andro mafy talata gorobaka larobia larobia tsy miverina. Dia mety fandray amin'ilay alahady ihany zany ny andro voalohany raha ny an'ilay fampianarana. Za tsy nanampoky ny ato fa nahino dia sotra betsaka pasteur. Sotranao ny amin'ny fanazavana Yesu ihany aloha fa ianao ihany nanitsy anazy tamin'ny voalohany nandeha tamin'ny famadihana fa taty aoriana tsy nandeha tsony. Dia rehefa hoe misy zavatra mamofofona fampotsampy tonga dia tsy mandeha. Zay zany aloha faharoa manaraka an'izay fijorana vavimbela moa nataon'ny ray aman-dreny teo mahakasika an'ilay hoe fisotroana divay dia ny maratsy tsy hoe maratsy fa masarotra mampianatra an'ireny mantsy ararotiny devoly izy ireo voaresahany. Dia lasa miditra indray satana amin'ilay hoe misotro divay kely dia ny afarana lasa misolo lasa ny gritany afarany rehefa aorianao. Fa raha ohatra azo atao mihitsiny dia ialana ny mamofofofona alcool. Fa ity fotsiny ny fanamariana kely tokony ho mariantsika. Ny samihafa ny rano voasina sy ny rano amasinina. Zay tokoa saika adiniko fa soa fanresaka an'izay dadatoto eo. Reto ny mahasamihafa anazy. Ny rano voasina dia rano no amasinina ray aman-dreny be anankiray dia nitahirizina dia samy maka ao daholo ny olona rehetrarehetra. Samy afaka manovy ianao dia tehirizinao any an-trano. Fa ny rano no amasinina kosa mba hitsy mpiandry mihitsy zay rehefa miteny ianareo aza dia milaza loatra ianareo le ty misy rano voasina fa hitsy mihitsy hoe rano no amasinina. Ny mahasamihafa an'izany dia hoe ty misy rano dia nao mihitsy na masinina na niarahana namasina miaraka eo tsika dia iny no ampiasainao. Ary ny rano no amasinina dia tsy tsara tehirizina mialin'andro. Zay ny tsara indrindra lanina zao anamasintsika zao ohatra dia tsy andrasana hoe tehirizina rapitso fa tonga dia no lanina amin'ny fotoan'andro iny. Fa ny tena tsara indrindra dia tsy mitondra azo mody akory fa manamasina mihitsy rehefa tonga any an-trano. Izy aminareo tsy mbola mahay manamasina rano hoe aza menatra fa tsangano ny tanany zay zoma-panatrika zoma-fanavozana sy fampirenana tsisy tsony kosa atsangano ny tanany zay mahay manamasina rano zay mahay. Yeso ratoviko tsika mantsy nandray sady tsy hita le mahay sa le tsy mahay fa le atao izany tsy mahay tsisy manangana iza koa mahay. Dikan'izany efa mahay daholo dia ampianary ny olona tsy hitahiry rano fa manjary mivadika sampy. Zay vadika sampy
lasa hoe isaky marary de maka kely ndray aloha ay misy devoly ato aminay de maka an'le rano ndray fa tsy le rano akory no lasa Andriamanitra fa ianao manamasina an'le rano ho ampiasainao. Mino fa mazava mihitsy koa angambizay. Fantaniana koatran'izay koa raha misy fantaninareo koa tsy mazava tamin'ny fanapahana ozina hatramin'izay na ihany koa mahakasika an'le famadihan-drazana na le fomban-drazana. Ay de atsangano raha misy fa toizakena namatsy raha vao tsy misy le mahakasika an'le manondro fasana ho ny fifoazana FVM indrindraindrindra tsy manao azao tsony rehefa manondro fasana. Ay zany fasana hoe ry tsy hitako mihitsy maninona ara ny tanana fa maninona hony atao niny ny tanany maninona hony soboka zany hony ka le finoana no mitondra an'io le izy zany misy zavatra mila fatarina eny fa rehefa tsy hainy zavatra rey lasa mampiteniteny foana de mampanaonao foana. Ohatra meko ohatra zao nareo ty zao de lasa miteniteny foana tsika nanay hoe mena sakafo ao an-tranonareo de pastera alao am'izay ody fa araka ny fiteny hoe ny tany navikisana tsy janonan'ela de lasa mandeha mody hono izy fa hoe ny tany navikisana honya tsy janonan'ela dia ka nareo koa ne tsy mahazo resaka tsy zany ange iny fa hoe ny tany no navikisana ny tsy no ny janonana ela. Azonareo am'izay ve zao zany taloha tsy nisy seza salon fa mipetraka eo ambony tsy ny olona de rehefa inam-bary izy de apetrany mipetraka eo amin'ny tany eo izy de misy tsy eo de apetrany eo vary de hoaniny eo de rehefa voky izy de hoe ny tany no ny janonana ela ny tany no navikisana de ny tsy ny janonana ela. Zany hoe nijanona ela teo ambony tsy teo mipetraka izy de voky izy satria mipetraka ela teo ambony tsy matoa zany ianao voky teo de mipetraka ela teo ambony tsy de zany hoe ny tany navikisana ny tsy ny janonana ela. Fa ny antsika mivadika zavatra hafa am'izay hoe tany navikisana ho pastera tsy janonana ela fa mba andeha ody de za rarotina am'izany le izy fa tsy zay loatra. De ohatra ndray koa ny hoe tamin'ny fotoanandro mandika famaky hony de sy manzaza fa ny tena anisan'ny aviany olo mpitantara zay nisy vehivavy bevoka de nandika famaky de voafingana de naratra de afa-jaza de mba ampitandremana ny vehivavy hoe aza de mandika zavatra maranitra loatra ndro de tratrany ohatr'izay ka maratra de afa-jaza de nasiana zavazavatra ohatrany reny fa reny tsy natao finoana hoe misy Andriamanitra mikapoka sa misy inona fa hitandremana amin'ny fitondrana voaka. Ao ihany koa ny hoe nandaka rindrina ho mafaty reny be ka ny rindrina moa rehefa nidakana de naloto ny rindrina de tezy bebe hoe fa maninona anako nilotona rindrina de tapaka lalandra bebe satria naloto le rindrina kely vao mba nylaloriny de teo am'izay hoe ay vao nandaka rindrina de maty bebe aza mandaka rindrina fa mafaty reny be de zay le tianao tenena tsy fa manjary lasa miteraka finonom-pony. De ty koa tsara fantatrinareo be de be nge zany zavatra fantatritsika androany zany ty koa tsara fantatrinareo ny mahatonga ny sampy anankiray fady zavatra anankiray de iny zay nahafaty azy. Azonareo ve zany mpanompon'Andriamanitra ohatra raha ohatra zao hoe raha koto maditra hony ohatra hoe fady akoho ohatra zay ny antony mahafady akoho satria rehefa ny faninana le sampy anankiroa le dadarabe roa de maty le dadarabe ray satria tratra ny odin'le anankiray de ny tsy valana atao atendany tohatra le tongotra koa na le taola koa de maty kendy izy de zay manompo an'iny sain'iny inona moa iny fanahy iny am'izay aty ariny ka vao mihinana koa de satria ny nafaty azy de tsy mandaitra any koa de maty koa le herin'le zavatra mipetraka ao aminy ao. Azonareo ve zany fanazavako zavatra ny sarotra be hoe manazava azy de misy inona moa zany inona moa filazan'ireny zany misy tromba anankiray zay any atsimo any de izy io fady antsy satria nahafaty an'io dady io zany io mpitaizy io tao an-trano de nisy nanindronantsy de maty de zay raha vao manompo an'io anao zany ka mandray anazy lasa ho Andriamanitra kelinao de vao mandray antsy ianao de maty izy tsy manan-kery-tsony izy de fady na ampijaliny ianao satria tsy zaka an'le manao antsy. De zay zany ny alalana hoe zay fady niny zavatra anankiray iny zay nahafaty azy de zay mahatonga niny fady. De mety mibebe anareo tany mety kenda nitolana malina ohatra de niteny dadabe anareo miakoram-bola zana koa tsisy avelako mihinana malina fa io no nahafaty amin'ny bebe anareo fady amalinareo rehetrarehetra de lasa fady amalina tsika mianakavy ohatra ny razambe anareo de lasa zay mihinana malina de misy vai satria nandatsaka teny dadabe
mahakasika le amalina, de tapahany bebahany zay a, de tapahana ny ozy mifady amalina de minana am'izay fa tsy manan-kery-tsony io. Mazava aminareo ve zay mifanazavany zay? Eny tompoko, fantaniana koatran'izay ny ary fa efa ho tapitra ny fotoanantsika. Raha misy horonan-tsary kely fotsiny eo anatin'iny fa amin'ny herin'ny apokalipsy, atsy foe le anona teo. De le fasitsy misy fantaninareo ve? Raha tsisy de ty horonan-tsary kely ty no fady voakena. Asa mety ninana voakena tany le olona de kenda. Zanona teo amin'ny tenda zanona teo le voakena ny dadabeanareo tany ohatra. De nozonina am'izay ny tarana hoe ny andray raha mbola taranako de tsy mihinana voakena. Misy antony. Ninona ozy ianao? Ay avy eny Ambohimangy ianao de tsy ninana voakena. Ay misy, mety misy taranany. Ay, zay zao avy eny Ambohimangy fa zay ohatra mihinana tsara mihitsy a. Ay. Ina moa le voakena sao de niteniteny foana koa e. Le inona ozy dadabe? Ay le rein. Eny tsy haiko za koatra ny moaniko moa le izy de tsy fantatry inona zao ty hoaniko ty. Eny zany, iny angamba mety hoe tsy haiko hoe defaut-ko ve? Za re olona rehefa manasaka mihinan-kanina, za tsy de mahalala hoe zany zao na akoho na gisa na gana. Fa rehefa hoaniko de hoaniko fotsiny hoe inona hena heny zany hoaniny zany. Fa ny am-papanay to de fata mihitsy hoe gisa ny andrahoanareo zany. Misy menaka zao zany tournesol, tsy hay ny lela zany azy ohatr'izany. De fona fa tsy haiko na voaniny ny hoaniko fa hoaniko fotsiny izy aloha de hoaniko fa za aloha tsisy fady anahy mihitsy e. Ny anotokana fady ahy voalavo nga mety tsy hoaniko raha ohatra ka asiana mandry nareo. Za koa aloha tsy mihinana e. Raha ohatra zay fa tapahana le oziny fady. Azonao fa misy antony tany aloha tany de le antony eny de diaviny e, mba ahafahana manapaka an'le oziny. Iny zany raha vao fantatrao tsara be zao fantatrao zany de tapahana le oziny fady voakena de mihinana an'le voakena am'izay anao a de tsy mampaninona anao. Tsy haiko moa na fihinana koa zany na tsy fihinana zany tenenao zany e. Fa hoanina izy raha hoe tokony hoanina. Fa misy zao fady amalina izy a de tsy mihinana amalina fa tapahana oziny. Misy ndray hoe fady ondro moa, ondro izy zay na osy de fady ozy. Fa bebaka izy de tapahana le ozin-drazana. Le ozina masy de teny napetraka le tany aloha hoe raha zanako tsy mahazo mihinana an'io de iny lasa manan-kery aminareo iny. De zay ho mahavariana hoe maninona ho antsika rehefa mitsodrano ohatra ny tsy inotsika zany hoe tanteraka amin'ny taranakitsika le izy e. Fa maninona rehefa manozina de tanteraka satria le fahamasinana ao anatin'le olona no mitondra an'iny sy ilay finoana hoe mandaitra izay teny zay. Azonareo zay a de tena mandaitra io. Ny tanjontsika zany mialohan'ny faran'ny taona tokony ho tapaka ozina daholo aloha tsika farafakeliny zay mba raha isan-jato na roa isan-jato ny ozina. De tokony ho tsofina rano am'izay tsika mialohan'ny faran'ny taona. De mba tsy ainam-pisetona intsony tsika aloha fa mba hatsiaro hoe faraparina antsika ny taona fa manomboka tazantsika le fahazavana de ny 2025 efa mba tokony ho hafa am'izay ny fiainantsika. Na hiakatra be ara ny vidina petrôla sy ana de ataoko samihafa manompo a sy ny tsy manompo a. Satria raha zay fandroana devolina ataontsika teto zay a tokony tsy ho tamana tsony ry Beelzebub rehetrarehetra. Tokony efa nangoronetana fa na zany izy miasa 24 heures sur 24 heures. Misy azo alefa any ve sasa tonga de amin'ny heriny. Aloha tonga de amin'ny heriny miaraka amin'ny pasteur iraka mamilalaina mahakasika ny apokalipsy. Saika andefa horonan-tsary zay zahay teto. De be ny ato satria misy message n'olona roa amby telopolo ato a hoe any a Thomasina. Satria moa mandefy nareo ny MP de hoe zay pasteur mba te ahita de lasa merina ny fandrony ray rehefa aveo. De aleo mba rehefa tonga reo namantsika reo a de miaraka mba mahitsika rehetrarehetra. Any a fa ampy antsika kosa angamba zay fanazavan'izay de faranantsika fandroana devoly. Raha zay re mantsy rehefa tsy hay ndresaka tsy azo mampiazoazo a de lasa iny foana miteraka. Fa sabaty sabotsy minakisoa tsy minakisoa very sy rehetrarehetra mba tsy zantsony ny discussion a fefa mazavatra hafa am'izay a fantany. Ataovy mafy ny fantany tsy zangana hoe rahalako. Izy moa ny anany. Jocelyn. Ataovy mafimafy kely. Fady manina izy? Miady zaza. Fady miady zaza. Ny saotra tompoko ny atao hoe ozina nge de hoe vesatra e. Zay le ny anarantsika. De ny olona ray a natao hoe ozina de hoe fanamelohana. De ny olona ray rehefa voaheloka de mitondra vesatra. Ka raha vesatra ho anareo le izy a de ozina zay. Lasa vesatra ho ohatra hoe tsy mihinana malina hono nefa ianao sedra any amin'ny hotely malina any de lasa vesatra ho anao le tsy mihinana malina. Azonao le izy de
dia mifamety nafinaritra igny koa hoe fady vola koa ny olona koa dia tsy nilalao vola mihitsy izy fa meny an'le tsy fady le vola hoe zay fady vola fa mba ty ohatra fa tsika fadifady zavatra ohatrany sisika ohatran'izany ka le fady miady zaza mety hoe nisy adina atao tany dia mety nisy maty tao mety nisy torana vokatry le ady dia natao hoe zay taranako hoe fady karaha zavatra tsara moa izy tsy dia mampaninona fa zao ny tsara indrindra ho an'ny kristianina dia ny an'ny fadiny dia tokana ihany zay voalaza atao anaty amin'ny baiboly tsy azo atao ato ihany ny faditsika fady mijangajanga dia inona koa mba tonony hoe za fady maninona mangalatra dia manompo sampy dia mananandry manikafa zay ny fady atsika ny akoatran'izay zany raha vao akoatran'izay ny tenentsika dia mamesatra atsika daholo zany zay na fady tsy haiko hoe miasa talaty vesatra zany na ka grobake labitsy mive zany rehetrarehetra zany mba ataony entanareo fa talata andana mamboly rehefa alakamisy mahavanina be rehefa miaraka amin'ny Jesosy so re tompoko dia tapao le oziny le fadiny miady zazy zany tsy haiko loatra ny androany fantany tsara le fa tapao amin'ny fotsiny tsisy anjareo ianao koa tsy hiady zazy zany keo any zay so re tompoko neny atsy fady voakena ka zay mihitsy ka raha vao nareo no nozon'ny razam-bianareo tany ka tsy tapaka le oziny dia vao mihinana an'le zavatra na manao an'le zavatra na nozonany dia misy zavatra mahazo anareo azonareo tia no tenenina zany hoe lefa misy zavatra efa na tenenina ty tsy azony ty taranak ty atao dia tsy afaka mivoaka atao mihitsy ianareo raha tsy tapana amin'ny anaran'i Jesosy mihitsy zay dia tafahala ao anatin'iny ianao dia raha vao manao an'le zavatra fadinareo ianao dia tena misy vai mihitsy misy zavatra mitranga mihitsy amin'ny fiainanao satria nitikainao fa rehefa ao amin'i Jesosy amin'izay ianao dia raha misy olo amin'ny Kristy dia olo mba avao dia maninao izy lasa ny zavatra taloha fa tapahana le ozina kosa nefa dia tsy manan-kery aminao tsony zay fady ny lazaina tany aloha rehetrarehetra tany zay dia tsisy fady afa-tsy le ato amin'ny baiboly rery ihany sodra tompoko zay angamaniny mazava aminao ve tenenana raha tsy mbola mazava tsara dia mba ampirentsika ny jiro hafa akoatran'izay mantsy mba hanazava anazy fantanina akoatran'izay koa raha misy fantaninareo zao tsika natao hoe vitsivitsy afaka mamaly tsara fa rehefa be dia be tsika mantsy ataovy mafimafy kely zay vatrindry naninona ozy ianao napiritrano misy sokatra misisika hodina sokatra ay tena verinao le hoditra sokatra ono fantanina voalohany manofo avy ianareo sanareo mihitsy le trano manofo ianareo dia le trano ve nefa le zavatra misisika zany nefa tsy dia manimba rindriny zany any naalana ry tsy maninona inona ny antony lena tonga nao tsy nanala an'le izy hoe inona le antony ay sosikevitra meko anao vao mialy eto mihitsy ianao dia tonga any an-trano io ny atao volatasy voalohany tediavo dia alao aingana io raha mba teo tavavoaka ny fiainana ay efa hitanao le izy ty fa naverinao moramora kely dia rehefa tonga ty tonga dia alao tonga dia brika teo alao mihitsy fa zatao moramora tsiny hoe miala tao ry hodisokatra sora tompoko ny tolana anareo rehetrarehetra ho an'le manana tolana somary makakaky reny somary andramo sikiro ohatran'izao daholo fa tsy tokony isy zavatra mipirina mihitsy ao amin'ireny tolany reny na kely ohatran'iny ary alana le volondoa reny alana le ohatran'ny kofehy mifatopatotrany reny alana le vehivavy koa mantsy misy an'le alaina le volondoa dia atao ohatr'izao dia asisisika an'ireny azonareo reny miteraka ody be mihitsy io sasase ataonareo amin'ny ataon'ny olona ny ambanivohatra hoe ty dia alefa ao sase alefa batiny ory da alefa volondoa alefa faly ariny dia voly dia alana daholo reny fa misy antony manokany reny ohatra lamosy sokatra zao dia hoe atao an-trano ny ody varatra satria hoe tsy laitram-baratra hono ny lamosy sokatra fa lainga ny devoly zany maninona hoe
raha reny ve nary vara raha tsy mba lolo sokatra daholo amin'ny andro fahavaratra le lamosy sokatra iny zany satroka lamosy sokatra reka nyty anany ty a fa reny a le finoana napetraka hoe mafy de hoe tsy laitram-baratra raha vao misy zavatra mihitsy itokitsika mihoatra no Jesosy inona zay ny anarany sampy na io azo fijaliana io ara de tsy tompony io tandremo a ny azo fijaliana tompoka tsy natao ivavahana sy tompony raha mandoalika manoloana ny azo fijaliana tsika tsy hoe le azo fijaliana ny tompona fa hoe any zany ohatrany hoe any tompoko no mitodikitsika de ny azo fijaliana marika famantarana fa kristianina isika fa na misy eo na tsy misy a finoana any anaty tsy mety levona fa ilainy io famantarana ho alalany devoly hoe fiangonana ato io fiangonana fa tsy hoe za so vao miala ny azo fijaliana de very na maty tsy rehetrarehetra fa lasa manjary sampy le izy fa ilaina ny azo fijaliana marika namantarana hoe kristianina ianao de tsy zaka ny devoly ny fahitanan'io de zay ny antony ametrahanan'io fa io koa rehefa tsy hivavaka tsika de tsisy dikany aminazy ny fahitanan'io e miankina amintsika inge ny mahamasina na tsy mava tsy hoe na tsy nanoty jangajanga be renao de ravaka azo fijaliana tenda sina tanana sina ny tongotra sina na fatorana azo fijaliana biara ny vatanao hoy satanina koa ny rarahiko an'io na io rahan Jesosy io renge rehefa tsy masina io le tsy rarahin'ny demoniaka zany io hoe rehefa satria ianao no mampamasina zavatra rehefa tsy ny zavatra ray ny mampamasina anao mazava amitsika zany a tsy hoe ty zao alaiko de ty tany amin'ny paster zay lasa masimasina kely sao fa bataiko am'izay ty a miala tany fa zava-masiny ty aminaty fa na tany amin'ny dady ty na tany amin'ny mama rehefa tsy masina io de tsy masina zany io tonga aminao hoe ianao no mahamasina ny zavatra ray fa tsy ny zavatra ray no mampamasina anao tsara ny afantarana zany de sampy izy vetivetika sampy izy a raha vao itokinao na ary amin'ny fijerevana horoscope reny raha de toy izy fijerevana ny tanako mo inona misy lavandro iainana inona koa zany sampy reny roapolo fantsiany eo varavarany reny sampy daholo reny miaina kososorana varavarany reny tsy ahitana an Jesosy zany reny sampy daholo reny oketsia maninona tsara hoe oketsia fa sampy reny sao de hoe asina miaina koso iny de am'izay tsy tafiditra mpangalatra maika ara mahazo vahana mihitsy mpangalatra amin'iny tsy ianareo tsy mbola tratra n'izany fonoko zany zay tena akazomanga tratra n'izany fa io tena matoromaty io eritretina fa nisy kozaina zay didiny anarany zany miaramila manana basy le lavaberony fa matory eo akaikiny hoe zany basy zany a vaky ny tranonay nefa tam'izany fa tsy am'izao tam'izany fa sao de izy nareo pastera koa fa manala baraka tena ny tranonay tam'izany ataoko moramora ihany nidy mbaravarana misy karetsaka anankiray de misy karetsaka faharoa de misy karetsaka ambany misy karetsaka ambony de misy tady mamaritra azy makaty anatiny ohatran'izao de fatorana de misy hazo mibloke ohatran'izao de misy kofafa anankiray eto a de misy avadika de mbola alaina koa ny sahafa de apetraka eo amboniny eo a de ny sarim-bolany ahantiny eo amin'ny sisiny eo a zany ny tranonay teny akazomanga alarma tsy alarma zany a vao mandolina tetikalanikalanikalanikalanikalanikalanik sisy e tsy taitra ao anatin'izany za zo nareo miereo zao mbola mety misy manao an'izany keo a feny volana ny tanàna raha mahazany ianao zany a de mbola alana le sahafa de alana le sarim-bolany a de vahana le tady mifaritra ato de alana karetsaka ato a de alana karetsaka ambony a de alana le kifafa mivadika de sitomina le bara ohatr'izao a zay mivako any mbola ohatran'izany fa tonga atao a mpangalatra mamana le mpangalatra ibatan'le tele vao taitra mamana hoe mpangalatra taitra daholo zay rehetrarehetra za avy any ambony faniretsy-pebo zay na nidina ohatran'izao mihitsy nijery a vida antaona nanana bisikileta zitanao zay a io a io bisikileta io ao an-trano a eno tsara ao an-trano a de eo andoam-pandriana de mifatotra an'le rojo reny eo andoam-pandriana za eo am'fandrinanay ohatra zao ao andohana eo a fa tsy ty bisikileta io agagy ianao hoe ahoana ranaka ny zalan'le bisikileta teto le raha le kozainy avy any andafy tonga avy any andafy mitondra ny basy tsy mipoka le basy tsy nanina le basy koa moa tsy nahita de mba nitsangana mipampapampa ho azy tao a fa restore be daholo zay rehetrarehetra fo zay a efa volany tsisy ao volany efa vida daholo ny tao an-trano satria manaraka an'le fombafomba azonao mino an'le hoe asio an'izao ne de ozy Andriamanitra eny ary hazo zany ny ampiandrasinareo ny trano bara vide ny sarim-bolany aleony sarim-bolany niambina anazy eo ary tsy mba hoe Jehova mpiandry fa sarim-bolany mpiandry a sahafa mpiandry a tsy ratsy akory zany fa zao hoe nandray tsika zany lasa mitoky amin'ny zavatra ohatran'izany
efa ao amin'andray garantie mihitsy fa efa misy an'izao enonareo fa misy tantara ohatran'izao ty tantara tena marina. Tany atsimo misy olona mpanan-karena be zay dia nalainy le inona moa io fiefio dia nasiny courant. Rehefa nasiny courant io lalalao le zazakely dia lasa tany mibaolina mianka teo adinina mono an'le courant, maty n'le courant teo le zaza avy any atsimo fa niany tsy te halala an'izany fa aina solo ny aina. Tonga dia nikaroan-daty tao daholo izy soka nakaty Antananarivo na avela tany daholo mifananana fa tonga dia izay teny akoditra sisa nentina nandositra nody nakaty Antananarivo. Azonao amin'izany le hoe courant miambina tanàna lasa na ny tanànao ry tavela tsisy. Tantara tena marina zany teneniko zany, any ny tanàna hatramintsika amin'ny teny zao. Zao raha miverina ty matina iny aina solo ny aina fa zany ny ainy atsimo hoe manao tafika masina ianao dia hoe japojabo tomobile ao reny zazy reny dia menjerana maratra na maty sanatria zany tsy tavavoaka velany moramora ianao raha tsy manao sorona. Fa teneny hoe midinonareo dia tsara fantatrinareo any zany fomba zany any tsy te halala zany hoe ianao ny disona marina fa ny azy dia aina solo ny aina. Zay magraviny any dia zay le tenenana hoe le courant natao mba hiaro na ampidozy zay zany tsara ihany tsy ratsy akory manao an'izany fa hafa ihany le hoe Jehovah no mpiandry ahy. Dia fa nisy koa tantara teto Antananarivo new berger allemand le pity dog moa le benifreny verina avany zaza efa maty voaviraviran'ny alika ny tao an-trano tsy haiko herinareo tamin'ny tele ngamba nina tsy hay nanona le alika nananina viravirain'le alika tao. Tsy ratsy koa zany manana alika fa rehefa tsisy Andriamanitra io sasapoana ny miambina an'io. Azonareo ve zany resaka izany dia hafa mihitsy le miambina Jesosy. Zay tena mivavaka amin'ny Jesosy tsy dia misy eny mihidy any ny trano kosa aloha misy karetsaka fa tsy avela mibananaky fa tsy dia karetsaka be maka izy. Ty tantarako zavatra anankiray mianao tantara tena marina ty zavatra nisy ty. Vaky ny tranon'ny valahako moto telo ny tao sady amaranako azy ty fijona vavomely ty telo moto tao firy hoe moto tao le anazy anankiroa scooter zay dia ny anankiray reny J5 reny. Ny anahy tamin'izay Mark 36 mbola tsara be le Mark 36 tamin'izany fa inona zavatra nisy rehefa vaky io tranony io dia ny zavatra very tao kasika efatra ny tao dia moto telo. Le moto antato amin'ny ilany akavia sy akavanana very tao anatin'io trano io fa ny tena nampivanaka sy nampisanaka ny gendarme dia nanontany hoe fa aniza moa ty moto anankiray ty avoany ty. Dia ozy le valako hoe an'le vadin'le anabavika ozy izy fa mahagaga ozy izy fa ty moto ty tsy nihetsika teto amin'ny toerana fa le moto tao aoriana ny tao amin'ny ilany akavia sy akavanana ny very. Zany anefa tompoko impossible ny amoana zany moto amin'ny sisiny zany fa rehefa mampiditra moto zay dia ampidirina aloha ny anazy eto amin'ny ilany akavia dia ampidirina ny eo akavanana zay ny anahy vao miditra farany eo amin'le toerana. Raha moka an'ireto anao zany dia alana le Mark 36 fa tsy tavavoaka zany mihitsy zay vao mivoaka le anankiroa tao amin'ny ilany. Fa ny tena nampisanaka anay koa dia tsy nihetsika teo amin'ny toerana mihitsy le Mark 36 dia antany ianareo fa ahoana ny nahatonga an'izany tsy nihetsika. Rehefa miditra amin'le valako masy dia mandeha fotaka ny moto dia rehefa mandeha fotaka io dia vao mipetraka ao adiny ray fotsiny dia mainy io fotaka io. Dia rehefa vao ahetsika ny moto dia tsy maintsy misy dianampiny tsy maintsy inona lavaonao an'izany fa io tena tsy nihetsika tsisy dianampiny nihetsika teo fa tonga dia very le tao amin'ny ilany tao amin'ny ilany. Efatra ny kasika roana azy le roana tena mbola tsara tarehy be koa tamin'izany tsisy verina ray ary fa ny anazy anankiroa mivery nefa miplasyna kasika anay etony anazy dia etony anahy etony anazy dia etony anaty ohatra manao ohatran'izay zay le plasiny eo tsininy zay efa nanatona azy dia ohatran'le anazy tatsotato any alaina fa le anankiroa tsisy very. Dia zao no nataon'le gendarme hoe iza ny tompony ity fa mila atao ankety ihany. Dia izy le valako hoe mantsy anahy raha tsy vadiny anabavika ianao izy ka pastera efa hafa ihany ny saiko izy izy fa tsy mampino zany hoe ahoana moto miara-mipetraka kasika miara-mipetraka dia ny anao tsy nikitihana fa ny anazy ny ara-very daholo izy rehetrarehetra. Dia za namaly tany an-tsaiko tany nanao hoe oralahy tsy hitovy kosa aloha fa ataony samihafa amin'ny manompo sy ny tsy manompo azy. Asitehaka ho an'i Jesosy zany satria rehefa matory izy amin'ny alina masy dia asimihana kosa zay le varavarana dia io amin'izay mahatonga an'le fonoka ny anarany mandaitra be mihitsy ao anatin'le trano. Dia io zany very eo anankiroa tena zany reo zaharatra amin'izao zay mivarina mihitsy hoe tena aika eo Andriamanitra io mahay mampanjavona zavatra anahy ohatrany hoe ny zavanisy zany teo tamin'ny hiditra teo le mpangalatra tsisy moto teo avoany fa mibataina fotsiny le anankiroa
dia mbola ao zany trano zany fa tsy tafiditra moto i moto keo rehefa mandeha dia aririna ohatran'izao amin'ny volant dia zay vao ahitsy satria tsy tafiditra mahitsy fa dia mahagaga zay le Andriamanitra miasa tsy mitendray abanananao be indray mivaravarina hoe Andriamanitra hoe ianao niaro an'io fa mibananaka zany indray mantsy mitondra ho amin'ny fahakapana zany azonareo zay ataovy tsara ny trano fa tsy ny trano ny tokiana fa Jesosy tena mahay miracle io Andriamanitra mahagaga io Andriamanitra io io rehefa miasa tsisy mahasaka an'izany mihitsiny dia samy mahatoky an'izany amin'ny fiainana tsy fahatokitsika an'Andriamanitra dia asiana mena kosa asiana zany le tompotrano le mipetraka atao amin'ny tranonareo zao nanao ody dia mieritreritra izy zany asiana lamosy tsokatra asa amin'izay hoe mpangalatra ohatran'ny sokatra rehefa mivoaka dia tratra ho azy amin'izay hoe sa hoe amin'izay hoe ny adversaire misy antony mantsy reny hoe le fanjaitra mivadika asiana lame zany mantsy ny ody lame dia fanjaitra anankitelo dia asiana kofehy menamena dia asiana zavazavatra ao anatiny ao le lame zany hoe mandidy manapaka dia tonga dia tapatapaka ny asan'ny devolony zany zay zany le finoana amin'izay tsisy mandidy afa-tsy zany dia be dia be ny hevitra io be dia be ny hevitry ny gadana mihitsy hoe mihidy mihitsy zany ny devoly hoe tsy manan-kery amin'ny fiainanareo mihitsy fa mihidy amin'ity daholo ny ratsy rehetrarehetra ny tsy fantanao anefa ny tsy fantanareo dia ny fiainany ray manontolo mihitsy no mihidy amin'ny alalan'iny iny lamy iny ianao ny tatatatahany iny mipoketranao ao trano ao vao mana dia mamoaka vola vao misy olona dia mamoaka vola dia tsy mahatambola alao reny maniny reny alao sora tompoko izay angambany fantaniana marana anazy tsisy tsy mve mifantaninareo endra lago io anareo farapara vao ataovy mafimafy eralako ataovy masatria mantsy lina koa le olona lina reo sa tsy lina fantaniny aloha mba sao mba mahazo anareo ihany koa mantsy le izy sora tompoko ina zany mivarotra izay zany teny ambony manarina teny dia mivarotra izay dia rehefa mivarotra zany zay dia tsena zany nandefa le mimiena tsikelikely mimiena tsikelikely zany le versement ohatrany hoe mimiena dia rehefa mimiena moa zany dia milain'ilay tompotrano le tsena dia rehefa nandravana zany le etazera nandravan'le etazera dia zany nandrava l'étagère dia tao ambadika l'étagère zany izy zany zavatra bien placé be ilay satria olona mihitsy nametraka azy nisy vola ariary dia nisy tapakazako telo nataony tamin'ilay vola ariary ohatran'izao dia nisy kotsiny le vola dia ny tena tiako anontaniana zany le tamin'ny mbola tsy fahalalana no evolue zany tonga dia nalefaka tany anaty WC nalefaka tany zany le WC le vola nisy kotsio dia za zany mieritreritra hoe matiasina any nieritreritra zany satria maloto dia maloto fa ny zavatra tena nahavariana zany fa tao aorianan'izay tamin'ny 2018 nakaty ny zavatra natao ary mandraka kehitriny tsisy mety daholo zavatra natao tena ataoko hoe na ny zavatra teo ampelantanana zany efa nisy taona efa namidy ny tena movarotra zany tena asany tena hoe dia namidy fa tena evolue tena hoe tena tsy hita hoe na zay mivady ara fametsiny hoe za foana zany za mantsy mandeha mivarotra dia zany mahazo tsiny foana hoe za manao an'le zavatra koa ohatrany hoe akamata tranoko zany le zavatra misy dia io zany saika tiako mbo anontaniana kely hoe i zavatra io hoe zany le izy nariko tanaty WC izay efa tsy ao tsony fa efa nifindra zay efa toko efa navita trano moa zany zay dia io hoe zany izy zavatra io mbola malaza satria hatramin'izao na ny fiainana mivady ara tena hoe milamina kely dia mikorotana misy filaminana dia mikorotana ny fidiram-bola tena tsy mandeha amin'ny zerony ary misy fotoana raha manamboatra trano zay hoe misy zavatra atao zany misy zavatra atao dia io montant io zany ianao manao devis ohatran'izao io zavatra atao io dia azavaina aminao io le vola hitana mivady eo le vola ohatran'izao dia rehefa atao le facture fa tonga dia midangana be io facture io dia mametsina foana le vadiko io dia navita an'izany isako misy zavatra atao dia io dia navita an'izany dia nalay moa zany tena misy fotoana tena ohatrany hoe lefa ohatrany hoe za misy zany ny tena ratsy dia zay zany tiako mbo anontaniana kely hoe io zavatra io hoe mbola nanaraka hatramin'izao satria zay zao fa mifindra eny anosy avaratra eny efa navita trano eny moa dia ohatrany faly tao hoe tady vola sy niana zany tena hoe nanomboka tafaran'izay tena tonga dia tsisy nandeha mino fa mazava aminareo le fanontaniany sao ny zavatra misy raha ohatra ka mitotoy kely ny tsy fahalalantsika dia horingana sy hopotika mihitsika mianakavy amin'ny alalan'ny resaka ody anankiray sy tsy fahalalana io zany eny mahatonga an'le hoe amafisina ny fianarana dia ampiangonany fa be dia be mihitsy ny fiainan'ny olona mipotika ohatrohatran'izay ny tantarain'le ray aman-dreny teo zay vokatry le iny zay tsy fahalalana nandray azadino raha za zao ny lalaody tamin'iza vao teraka nampandromamanay ohatra teny amin'ny doany mandra-pahafatoka iny tsy afaka mihitsy raha tsy hampandrona mihitsy dia tapahana ozina roahana ny devoly
mazava manareo hoe zany fanazavana zany. Zay natonga anareo, ay tsy nareo teto moa fa tany Tsoromandidy. Zaho izy le rahalahy efa niala sigara tany amin'ny 15 taona lasa. Fa tamile nametra tanana teo amin'ny tratra hoe miala ny devoly tsigara mifakana dia nahem fofo tsigara ndray aho. Dia satria ny antony hoa tamin'ny anao niasana tsy nialana ny fakany. Dia mbola nisy fakany tavela tao. Fa rehefa miasa dia alao hatramin'ny fakany. Noho izany zany reny fomba rehetra, zavatra rehetra natao reny dia mila fongorina hatramin'ny fakany daholo. Mazava loatra eo ka raha tamin'ny 10 taona nareo 15 taona lasa tany niaraka tamin'ny lehilahy na tamin'ny vehivavy dia mila tapahana oziny zany tany lalaody, mila tapahana oziny zany mba tsy hanaranaka amin'ilay taranaka faramandimby. Zay aloha zany anankiray. Faharoa, ny ody dia fady mihitsy ny manarinary anazy na any anaty rano mandeha na any angabone. Tsy zay ny fanaovana ody. Fa ny ody dia tsy maintsy toizo dorana. Ataovy mafy atahoana ny ody. Ny dorana ho lasa lavenina ihany no tsy zaka ny ody. Fa tsy ina arinao aiza anay zao rehefa anaraka io anaraka foana io. Dorana ihany. Na mety misy biby tafiditra tsy fatapatatra aminareo tonga dia alaivo dory, vonoy dia dory. Mahita an'izany zavatra ohatran'izany nareo ao amin'ny fitoeram-bola, fitoeran-javatrinareo any amin'ny tolanam-baravarana. Ho anareo manana tseny reny, tseny efa nisy olona teo alokanareo nandimby azy. Sokisikiry ihany reo olona itolana io so misy an'ilay taratasy fanaovana albadiry reny ao. Fa hitsatoka foana io. Ndandray henanao tsara tarebe ny olona mijery hena masisy no hitany eo. Tratra mifanovamazy daholo ny olona. Dia tratra nitsatoka sy fanidy ny tsenanao. Tratra mifandrava. Le rahalahy teto zao misy fandrava. Rava daholo zay ananana me rava tsikelikely. Dia roany zay vokatra le vola hita tao zay satria ariary be anao sisa ny afaran'le olona ariary sisa. Tonga dia hoe tena foana kesy fa dia ariary sisa ny afarany. Zany hoe tena tonga natateraka mihitsy. Dia dorany zay dia roana amin'ny anarany dia esana. Esana le tsena dia roana dia vola afaka mivarotra indray anao aorinan'izay. Ny hoe manaraka velisa tsy manaraka, ny roana dia voly ihany no tsy mampanaraka. Ohatra, raha avy mandeviny ianao tsy mila hoe mandika afo zany. Fa io raha mifandikana afo manala devoly, tsisy nanao délivrance tsony tany amin'ny 4e étage sao dia apretina eto tanana rano ny afo dia samy mba mandikandika eo daholo ny démoniaka rehetrarehetra hoe angana adika dia avy eo, adika dia avy eo, adika dia avy eo, adika. Iny zay lasa Lucifer, adika fantena izy anay zay lasa. Fa tsy mahala devoly ny afo. Izy ary ny anaty afo no milalao. Dika zany dorana tanteraka, aroana devoly dia dorana tsy anakery tsy anapa le vonona tanteraka mihitsy zay ny fanaovana anazy. Zay zany ny tsara ho fantarintsika hoe dorana zay ny ody dia roana le fanaratsy. Dia tokony ianareo zany vao mifindra tamin'le toerana dia nandroaka ny fanahin'ny faharavana mihitsy koa. Fanahy fandravana, satoka sy ny fahampitehana. Tsy anarakaraka anay intsony any amin'izay alehanay satria ny ody ozy isika dia mamindry. Efa nianatra an'izay isika leo amin'ny agay misy an'izany. Niraisy ny tananao le izy dia narinao. Fa izy narinao efa lasa any amin'ny tananao le loto. Azonareo ve zany resahany zany ao amin'le agay manamarina an'izay zay ameo anazy kely aloha le agay fa misy tsy mahita izy le agay toko faharoa dia tsy hamaky be an'izay intsony tsika. Le agay toko faharoa rahalahy dia mifindra aminao foana iny amandra-pisasanao amin'ny rahan'i Jesosy dia roanao. Pejy 870 atao kaingakaingana ihany. Page 870 fitopolo sy valonjato toko faharoa dia andininy fahadimy ambin'ny folo. Io dia maloto amin'ny paty, faty mira loto, loto amin'ny faty mira ody. Ody ihany koa zany miteraka ody ny faty. Zay mahatonga faty aterina any am-pasana. Ka reny ody hitanao areny dia tsy maintsy misy vovo-paty foana ao anatiny. Zay no mahatonga an'ilay oatra misy vovovovon-javatra ao anatin'le izy resaka vovo-paty zay. Dia mila malitsika dia mila roana devoly. Fanampin'izay kosa, aoka koa nefa tsy hanilika ny tsy fahombiazana foana any amin'ny devolitsika. Maninona tsara hoe aoka tsy hanilika ny tsy fahombiazana foana any amin'ny devoly. Ka anao tahaka le mpivarotra lasopy teny amin'ny météo ny tantaraiko anareo hoe natsoa zay sy pastera izy moa le rahalahako zay efa nytantaraiko fampolo ngamba izy zao. Nanapatapaka an'izy natao amin'le tsena, nandroaka ny devoly, miala pastera fantelony amin'ity zao ny tsenako tena mitsatoka be mihitsy, tena tsy mandroso, miasa mihitsy amin'ny hafanapoky ray manontolo, miala ny devoly mitsatoka ato mifanidy eto amin'ity trano ity, levina tsy manakely tsy manam-pahefana, na masinina ny latabatra, na masinina hatramin'ny fitoeram-bola hoe ho tahinao ny fitoeram-bola ny tiramato ity Jesosy ho toeranao mipokera.
vita zay dia mba nasainy amin'izay hoa zay miralay sakafo misakafo ana pastera fa reraka mihitsy nareo vita ny sokafana amin'izay ny tsena tonga ty client voalohany tovitovy lahy kely sa tovitovy vavy kely tsy ditako tsara moa zany fa zay koa variana ny resaka dia rehefa tonga amin'izay dia misy lasopy atody tsy misy ka lasopy ina moa ny tao tamin'izay tsy tadidiko moa nazare misy lasopy mitenenin'izay tao hoe lasopy tongotromby misy ao lasopy tongotromby dia diavolola fa atodiny nisy tao hoe satria vao nisokatra le tseny ary lasopy zare namaly re zany le client ary lasopy zare lasopy efa anteny ndraiky fa lasopy atody misy ao dia teo ihany le olona njerijery ary misy lasopy dia nisy lasopy fanteliny tenenina ndriko fa tsy tenenina hoe lasopy atody misy ao mantsy le olona vidy io zany dia eny are anao avy an'le izy are dia atao otrina dia otrina mahazo 12005 navoaka an'le kizy vavy any amin'izay 7005 tamin'izay navoaka ny avany amin'izay ny ray alina tiary anao viray voany ray sy ny le ramatoa kiraha tsy fanakalozam-bola ke ato amiko ray alina no entindry avany tana aloha ndry atakalozindry mihitsy niny aloha dasaka dia taitra be mihitsy le tovitovy kely sady nalay moramora lasa nitsotsaika mivoaka le vehivavy kely zay sy le pastery anakire mifampijery fotsiny ohatran'izao hoe ary ny tena marina kay tsy misy tsatoka zany ato amin'le tsena ato amin'le fa ty raha matoty mihitsy ny tsatoka be ato amin'ty tsatoka be mihitsy ty raha matoty io mihitsy nongoty ato amin'ty tseny ty izy mihitsy no alao kiplizo any azonareo ve le tiako tenenina amin'izany tena ny ainanainge zany tena sorenany aomby mokinazy mihitsy ireo oriko ireo mivoaka avao hoe reraka fotsiny hitako ny hoe fantelony amin'ity zay ny tsenako ary normal fa nanangana fampolony ary izy tsy maintsy mikatona foana io satria misy toetra mihitsy mandroaka client azonareo zay dia misy nge tsy tsatoka zany fa izy mihitsy tsy mahay mandray client ndraindray kitakitainao ny client tsisy karaha tsy fanakalozam-bola eto amiko ianao hivaritra ve dia ataonao an'izany ny client tena mahay indrindra ary dia raha milaza le olona hoe misy henan-kisoa tena enombo zao misy ato zany mahay indrindra le misy tenenina fa zay ato aminay koa tsisy enondra eky dia ato koa tsisy enana tenenina dao le tsy misy tsy misy ny tenenina fa le misy enonga ny mpivaritra rehefa fetsifetsy raha manontany olona misy kofe menamena fotsifotsy zao misy ato dia maintimainty tanao le misy ny tenenina so mba hiova hevitra ianao ka hividy le fotsifotsy zany ny client fa tsy hoe tsisy ato efa hita fa tsisy atoko mbola antanena tsisy menamena verina sa tsy miverina eo le client zany ange mahavoatsika reto kizitinjitina ny am'izay aliany dia hoanina mata ny client nefa reny mamelona anao isan'andro ao dia jereo zany misy koa tsy fahaizana mitatam-bola mihitsy lefa nyteneniko reto amin'ny radio hoe nisy olona zay ho mivainana nanaovana asa izy moa tsy FPVM dia sako lo mitantara azy tena zay ato pastera tena nidiratrosa be tonga tany zay nanao asa aloha vao niditra ny trano 3 étage le trano to dia misy sofo daholo izy nefa efa mianaka sa telo mianaka ny eo amin'le trano donc zany rehefa mandro reo dia mampiasa sofo isaky ny trano anankiray zay aloha dia efa dépense dia zareo koa rehefa mandrehitra jiro tsisy mamono amin'ny alina ny télécom mise en veille fotsiny fa tsy vonoina samy hafa zany le mise en veille hoe pianao amin'ny télécommande ny télé dia avelanao fotsiny eo normal hoa raha tonga avany ny jiramana-reo 8 millions de francs 12 millions de francs satria ianareo manao gaspillage na zavatra fa ny tena nampalahelo tao amin'izay trano zay nanasa tomobile le olona tamin'izay fotoana zay ireo n'olona mekanina reny dia rehefa manisy hitanao reo le manisy savony dia avelanao io rano tsy tsitsitsaka fotsiny eo amin'ny tany eo zany hoe izy zany ato manadio ina moa manadio tomobile dia ty rano ty fitsitsaka dia avendray vao raisiny dia rehefa misaka dia avela tsy mba vonona zany le rano fa avela fotsiny eo dia normal raha tezitra amin'ity olona ty Andriamanitra satria ny rano ny ary avela mivery fotsiny ohatran'izany zany atao hoe gaspillage dia reny mampahantry reny everinareo fa kelikely reny fa mampahantry misy hôtely ngeza be zay teto Antananarivo mba nampianary za kely ty pastera kely ty nampianatra an'izany azafady monsieur DG ianao milaza hoe ny jiramanareo efa tafakatra ho 50 millions 40 millions satria tena orinasa be le izy jereo ihany fa sao manao gaspillage raha zao ianao manome hevitra anao manakaraha olona ray karaha na 2 millions na 1,5 millions ny asan'io dia manapika jiro fotsiny atao amin'ny hôtelinao ny atao viraraha zay fotsiny dia mamono ny sofo anareo mamono an'ireny le hitanareo le climatiseur rehefa tsisy olona tena nanao le rangaha heritaona taterina nahazo 25 millions tombony olio dia tokony andoha jiramana 50 miena tsasa mihitsy ny jiro tao aminy tao mba sitehako zany ho an'i Jesosy ozy nareo hoe aiza koa pastera hôtely akaikaiky tsy lavitra nareo ty zany gaspillage fotsiny zany nandaniny 25 satria mirehatra daholo ny jiro anatin'ireo na tsisy client
azonareo le izy mandeha ao fotsiny le climatiseur na tsisy client ary de ozy hoe na de mandeha koa ny frigidaire na tsisy client ary de vonoy fotsiny zay le lehilahy io zany ny asany hoe rehefa tsisy client de maninona piany tsisy client de piany tena niena tsy nahafaty androko azy nanakarama olona 2 millions au lieu de perte 12 millions na 20 millions de zany a tsy resaka devoly miasa zany satria tsy ny devolony nampirehatra ny jirontsika hoe ay adiny ny devolony nanapika an'le jirony atao na izy mihitsy nandrehatra ny jirony atao zany ke misy amintsika mahandro vary a atao misavovony ohatran'izany avy eo arina fotsiny mena ny alika ny vary rehefa avy eo de avy eo zay pastera tsy mahatahiry vola mihitsy nefa de misy manontany de tena manontany misy ndray tonga vany arivo ohatran'izao a de kambe andro vary de tonga de hoery amin'ny ana inana pizza tsika e de le filany eo a tahaka ninona nefa mivola miditra tsy maharaka an'izany mazava aminareo ve le fitantanana resany za zao tompoko a io mivadiko antaneo an'izany tsy zakako mihitsy mahita hoe mirehatra ny afonay de mbola misy ambina sarbombe eo de rano fotsiny nampangitrahany eo de za mihitsy manala an'io de alaiko amin'ny lapelany moa vy zay vy de alaiko de atokotoko tany de tobasako rano mihitsy sitrana eo io mamasaka ditera pitso maraina avela fotsiny eo le afo nefa ny charbon zay fa tsy haiko tsy 3 alina zao ny charbon taraina tsy ampetsika ny charbon fa tapabolana de lany noho nzay mivonona naharitra 3 herinandro le charbon zany hoe herinandro zany ny elanelan'le tokony ho lany hitanao am'izany de avy eo tarainana hoe ka tsy ampy ny vola miditra satria be loatra ny mivoaka ao an-tranonareo aza raha nareo am'se référencier amiko de izy nareo tena mandangy io paster io fa impolo ny laza taminareo fa 1 million karamako amin'ny radio tsy mampaninona averiko aminareo zanako anaky 10 ny écolaziny zanako 850 000 francs de manaovanareo kajo otrina zany sy andraisy tamin'ny vola miditra amiko isam-bolany otrina 250 via vita lokanareo sy varinareo mandritry ny ray volana mahavita veranareo meko 250 000 amin'ny olona fito mianaka nefa ataona za blangana matavitavy kely asy tiaka ho an'i jesosy nareo mantsy be taraina be hoe sahirany zay de ozy ny olona aza tataraina eo fiainanao paster ka tsy mahita tsy ny anareo no tataraiko fa ny anany tataraiko hoe zany io fiainako za hitanareo io nefa za tena velona tsara mbo mandeha moto ihany 150 cc maka ty tohatra mbo mahita ihany a satria nahoana tsitsina zay azo tsitsina de miezaka manao zay tsisy ny dépense be zaranke fona raha mitantary ty am'izany aminareo fa misy mahita an'ity moa le olona fa hoe manaraka an'izao zara ho any etin'ny olona tany Tomasina andre mandeha maharary mihitsy ny haiko mividana an'le raha matoa an'le lasopina 80 000 hoaniko rery izy za miatrehitra atavy paster vao mainka narary lohako hoe ty zao jesosy sakafonay mianakavy kely mandritra ny 3 andro ty 80 000 za moa mividin'ireny le tanareo le baolina be reny de zay toetsainy zay hitako hoe tsy mety nefa tena marary ny saiko reo vao za rery mivokisana satria za manana vady amanjanaka de ohatra malahelo hoe ndry raha ny atrano zao ty a misafilitika ery ny zanako zao mihinana an'ty za nefa mihinana an'ty tsy laniko ny atsasany ary tsy laniko de fa avely eo ny ambony hoe garde le ambony re pia tena hoe mararirary ny nefa za mba avokisana de ozy hoe raha ty amoky are olonareo a za zany tianao amin'le hoe raha mety ainareo le tika hoe raha mety a mbo tsy te donga raha mety re raha matoa fa aleo le izy mbo amenana le vola vetiko a pastera kianao mihitsy ke tiako vokisana rery ka za lasa tsy voky rery satria za nke de raha voky ave de mandrezatra ny zanako ve any an-trano any azonareo fa voky kokoa za mahita hoe alaiko mivady aman-janako a de miara-mihinana paty zay mianakavy ohatrany hoe voky kokoa mahita ny zanako eo tsy hitanareo za moty voky zany rehefa ohatrany efa voky a zanako nefa nona be tsara lohanina le fa zany ny fifalian'ny ray aman-dreny a mahita ny zanany voky de le fitsy tsy hoe kahihatra raha miteny an'izany fa tena misy fotoana mila mitsitsy mila fahaizana mitantana de manaovinareo référence amiko zany hoe paster zany 10 alina ny sakafony latsinainy de isy teny ianao hoe kana ianao nge paster mba misy manome voady mivoady toy nge tsy tongatonga ho azy ohatran'izao raha tsy misy mba asa ataonao koa eo e tsy marina ve zany zay mandeha ihany nge nombany kenao varina manenjika vola isan'andro manenjika de teny akona hoe isan'andro manenjika ekolaza manenjika inandray anenjika hofatrano de normal le vola lasa raha ty zany le vola de aloha anao enjehana foana tsy metratra paster le vola ny olona manompo an'Andriamanitra ne tsy manenjika le vola ndray manenjika iny voady iny voady andraso am'izay alaiko le izy ohatrany manaraka aorinao marina sa tsy marina zany e sangana am'izay marina fa be loatra zany sotra ty misaotranao za ay rira ay fa tsy nafe
ninao anayo zay tena sitrakao tokoa bazo hoanay ny sotra an'Andriamanitra ivavakytsika misaotra indrindra Jehovah Andriamanitra ray tamin'ny fiarahana teto amin'izao toerana izao fa ringana ny olona noho ny tsy fahalalana tsy voatery hoe androaka devoly ihany koa ne Jesosy vao tafavoaka amin'ny fiainany fa rehefa tsy hainay izay tokony atao na dia roana isan'andro koa raha ny devoly dia nomaly tsy miova ihany ny fiainanay fa mazava zao ny resaka Jesosy ny resanao teto daholo ny hanina tsy azo hohanina sy ny sakafo azo hohanina ny tokony atao amin'ny famadihan-drazana ny fomba fitantanam-bola ny zavatra tokony atao any amin'ny tokantrano any zany fiainana daholo zany ka ny zomamany Jesosy fanavozana sy fampiorenana ampiorenana nay mba iorina tsara amin'ny fanomponanao mba tsy ho kivy zahay mba tsy hiteny hoe resy anady fa tsisy resy zany raha mbola miaraka aminao Jesosy indrindra Jesosy fanebeny famolamponao mihitsy zay fa tonga eo anatinao zany vavaka sandratra izany ka zay rehetrarehetra iaraka nandratra zany vavaka zany manao hoe Jesosy eno vavakay sotra indrindra Jesosy dia mametraka ny asa rehetra ampelantananao faly mihitsy zay satria mazava resa tsisy zavatra tsony zao maizimaizina ny fiainanay mazava ny lalakombana hitanay ny lalatsara ka izoranay
azonay fampiana kahotananay malona ny fampianarana rehetra fanazavana menao Jesosy dia araka isaotra na miteloko izay manao hoe misaotra Jesosy, misaotra Jesosy, misaotra Jesosy. Amen. Renao zao ny an-danitra ho amasina ny anaranao motoa ny fahatsarao atao isika aminao efiaraka amin'anazy eo anay sahazaonay ary mamelany iray ary mamelany izay melo taminay ary azatonga ray fanavana manafana ny lasy nao fahatsarana sy mely ary voninahitra mandrakizay. Amesy mitsodrana fa ny Jehovah-Andriamanitra ray fa Jehovah-Andriamanitra ray manakarefa-soavana le amano vavaka anao satria ho izy hoe hitako ny fiazakazanao androany reko ny feonao ho avy zao ka hamonjy anao fa asehoko anao fa za Jehovah anao Andriamanitra za rehefa nampisaraka ny ranomasina mely nanodana ny mady any Jeriko za koa ny olana nanangana ny Lazarosy tamin'ny maty anangana ny fiainanao ane Jehovah-Andriamanitra ray ka ametana loatra ny zavatra rehetra atateraka ny teniny aminao hoe fa ny any zanako sy ny asan-tanako eo ka fahadidiko ihany fa aza matahotra na melikelikely tsony any fa ino rao mombanao mandraka ivo amandra-pahatonga ny fahatapela amin'izao tontolo izao. Amen. Sola Jesosy Kristy teraina mandraka izay ny ranomasina. Amen. Teraina Sotranareo zay tamin'ny famitronanareo tamin'ny fahafolotona tamin'ny sabotsy teo tena afaly zay satria tonga ianareo indrindra ny manatrika ny zoma-panavozana sy fampirenana dia Jesosy Kristy mafy ianareo satria moa folotona teo nampitandrina tamin'ny politia ary misotrana toa tamin'ny mitandrina tamin'ny alady satria dia tena enikajy voninahitra mihitsy indrindra Jesosy satria dia tonga maro tonareo tany dia maniry foana ny fiarah-miasa aminareo izay indrindra mahakasika ny Josoma sy ny eto fitanana dia afanaitsika foana tia miaraka amin'ny Jesosy araka ny teny Jesosy Kristy hoe tiako izay tia azy fantapitady ao izy dia ahitany sofina raha mihitsy ianareo mba ahitany rariny amin'izao fiainana izao fa mba mandra-pifarana titonia taona ny sivana dia mahasamy ahita ny voninahitran'Andriamanitra mihitsy izy tsodrano angatatsika taefanefa itsodranotsika minao amin'ny farany taony raha afaka moa izy raha tsy afaka izy ray aman-dreny fa ny amin'ny androany moa irehefa mamalaina ho aveto ho aveto hitondra ny fampianarana mahakasika ny apokalipsy dia ho ampiasaina amin'izay ty zavatra be ty moa zany fa noho ny fangatahany be somaro noho ny amin'ireo betsina ny lalazany fanokanana misy avy koa ny androany tsy nahiny mbola misy nairo satria neveriny tany tsisy tamin'ny heriny dia somaro vitsy itsika dia izay vao alefantsika amin'izay le anolonongata any amin'ny farafaran-taona fa any amin'ny heriny androany aloha dia alefantsika izay mahakasika ny apokalipsy izay mba ho fantarantsika tokoa hoe manahoana ny lefin'ny farany inona ny zavatra hitranga milohan'ny farany dia teny hoe daholo ny namana fa alefantsika eto izany ny amin'ny heriny androany dia anao polycopy rehetrarehetra photocopie dia tsara manatony eto dia 5 000 francs izy anaty 10 dia mba misoratra anarana aminy mba raisinao anarana dia amin'ny heriny androany tsara itsika izay rehetrarehetra saotra mina tokoa